Andeha isika hiara-maka ny salamo. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, hotahiana ny taranaky ny marina. Fananana sy harena no ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Andeha isika hiara hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay noho ny famindramponao, misaotra noho ny fitahianao nahatratra izao fotoana ny folakandro sabata izao. Ankasitrahanay ny tombontsoa rehetra izay omenao anay. Mamelany elokay Jehovah, mamindrafo aminay. Apetrakay manontolo am-pelatananao indray izao fotoana izao. Hanamasina ny tsirairay avy aminay ianao, ary aoka ny fanahinao hiasa aty am-ponay, ary ny voninahitrao no ataonao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay rehetra manaraka izao fandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraba antsika rehetra ary nahatratra n'izao fotoana izao indray. Arabaina avokoa naiza misy antsika na miaino amin'ny radio na mahita ao anatin'ny sary izany dia arabaina avokoa isika rehetra. Miaraba anao ihany koa pasteur. Miaraba Vatsoa, miaraba ny mpijery antsika sy ny mpiainantsika ihany koa. Eny tompoko, miarahaba ireo teknisiana ihany koa na ny ao amin'ny radio na ny ato amin'ny efitra fandraisana an-tsary ihany koa. Ny pasteur Ratovo Arso David Olivier moa izany no miaraka amiko eto. Izy ihany koa dia vahiny izay nasaintsika ao anatin'izao fandaharana izao. Toy izao izany ny endriky ny fandaharantsika indray amin'ity anio ity. Misy resaka iarahantsika amin'ny pasteur izany mahakasika ny fitantanam-piainana kristianina. Nandritry ny herinandro io moa tsika dia resaka manokana mahakasika an'izy ity. Be da be ireo tombontsoa izay noraisintsika nandritra n'izany herinandro izany. Dia androany isika dia mbola ampita amintsika mahakasika an'izany ihany ny pasteur David Olivier. Androany koa dia sabata fahatelo ambin'ny folo rakizy. Dia anatanteraka ny sabata fahatelo ambin'ny folo ihany koa tsika eto. Izy tsy anjery ho ataon'ny namantsika dia tsika ilay tokantrano any dia anaraka ihany koa. Dia eo ny hirahira izay mahakasika ny ankizy. Dia misy lehibe koa anao tsy anjery. Dia ao aorianan'izay dia ireo pastora mirahalahy izay miresaka amintsika mahakasika ny fifoazana dia ho avy eo ihany koa izy. Dia famarana antsika azy dia isan'ny fampaherezana. Azadino ihany koa ny amin'ny eninora dia ny famaranana an'ilay mahakasika ny fitantanam-piainana kristianina. Dia toy izay izany no fandaharantsika pastora. Dia andeha isika hiara hideran'Andriamanitra. Anao hira fiderana miaraka amin'ireo namantsika izay any misy azy tsirairay avy dia ny hira fa 770 sy 800 no ataontsika. Tsara ny fonenana eto. Tsara ny fonenana eto. Fanyehoany lanao no tiako. Lavitranao ny vomisy eto. Kanyehoany lanao no tiako. Ry tompoko, mpanjakako, iahiny fanahiko. Eny lavitranao ny vomisy eto. Fanyehoany lanao no tiako. Lavitranao ny vomisy eto. Kanyehoany lanao no tiako. Ry tompoko, mpanjakako, iahiny
fanao ny foko relitompo manompo anao ny foko io tamarizay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianarana ono atsoko ny feona ono endoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiko indro omeko anao ny foko relitompo manompo anao ny foko io tamarizay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianarana ono atsoko ny feona ono endoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiko. Eny ary nafinaritra ny hira fiderana nafinaritra trano mideran'i Jehova na roviana hiderantsika ny Jehova dia mafinaritra izany ary hitondra fitahiana ho antsika ihany koa masotoa mideran'Andriamanitra. Eny ary pastora andeha hanomboka an'izao dinidinika izao isika mahakasika ny fitantanam-piainana kristianina ihany koa izy ity. Misy resaka fitantanana zany ao ary rehefa misy fitantanana dia indraindray tonga dia raha vao miresaka fitantanana dia hoe resaka vola avy hatrany dia tiako anontaniana anao pasteur hoe inona ny azonao ampatsiahivana zany mahakasika an'ity resaka fitantanam-piainana kristianina ity. Misaotra indrindra Vatsofa. Voalohany indrindra aloha dia isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny nanomezany an'ireo taliny departemanta izay manatanteraka sy mamelabelatra antsika nandritra ny fotoana naharitra ny amin'izay resaka fitantanam-piainana kristianina izay ary tamin'ity herinandro ity izy dia mbola nitondra fampahirizana ho antsika nandritra ny herinandro ary farana rehefa avy eo amin'ny eniny dia zava-dehibe no nentiny fa mampatsiahy an'ireny zavatra nanaovana fiofanana sy lazaina teto amin'ny onjam-peo sy ny ity tambazotra ity ihany koa zany dia raha mahatadidy daholo zany tsika rehetrarehetra dia reto le zavatra ndresana tsy mijanona miresaka vola ihany akory le hoe fitantanam-piainana kristianina fa misy zavatra efatra izay nentin'izy ireo nampatsiahivina ny olona dia reto avy zany izy ireo ny vatana na ny tenantsika dia ny fananana izay napetraka Andriamanitra ho tantahantsika eo ihany koa ny fotoana ary indrindraindrindra moa zany ny talenta tadidiko tsara hoe izay hoe qualité tao anatin'ity fitantanam-piainana kristianina ity ka tsy mijanona amin'ny vola ihany zany fa ireo zavatra efatra ireo no tantanina amin'ny maha-kristianina atsika. Ataoko fa voaraintsika tsara izay enina ny ankizy ary dia efa mahafantatra an'izany hoe tsy ny vola ihany rankizy no tantanana fa inona daholo ny tenen'ny pasteur teo ny fotoana ny talenta dia nina ihany koa ny tena izay moa izy teo pasteur ampatsiahivitsika ary ny anara ary Jehova Andriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy miainga avy amin'izay andinina izay zany tsika dia milaza fa mitaky asa zany ireo rehetrarehetra ireo na ny vatana na ny fananana na ny fotoana na ny talenta. Ay na dia efa napetraka Andriamanitra meloha ary zany le izy dia misy zavatra anjarantsika nametraka ny anjarana zany Andriamanitra dia nisy anjarantsika ihany koa. Misy anjarantsika koa tokony atao dia ny hitantana an'io zany dia mila asa izay rehetrarehetra izay. Ya dia raha ohatra ary zany ka nanatanteraka n'izay zavatra rehetra izay zany izay asa izay zany ny olona anankiray dia nanao ohatra ny eritreritra izy zany hoe nitantana tsara n'ilay zavatra izy dia nefa ny tonga dia nahazo be da be dia mieritreritra izy zany eo nefa no hoe aika satria zany na nitantana dia nahazo dia misy zavatra azo ambara ve mahakasika an'izay hoe izay rehetra azo ve
zay rehetra azo tafiditra ao aminao zany ve dia tafiditra ao anatin'izay hoe fahaizana ny tantana zay no nahazahoana azy. Ia, ny alohan'ny amaliko an'izay vatosoa dia misy andiny vitsivitsy aloha vakitsika. Andonga itsika maka eo amin'ny ohabolana toko 7 ohabolana toko 7 ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahin'ny mazoto ho atafezina. Ahoana ozy izy eo? Ny fanahin'ny kamo maniry fa ny fanahin'ny mazoto ho atafezina. Izany hoe hitantsika io zany tsy tsara aloha zany le akamony, tsy tsara zany le akamona aloha manomboka eto fa tokony azoto miasa zany tsika mba ho atavezin'Andriamanitra, zany hoe mba ho tahiny ny tiany tenenina amin'izany teny izany. Dia ialana aloha zany le akamona fa tokony azoto miasa isika. Mbola misy andininy iray tiako vakiana mikasika an'izay hoe ialana izay ny akamona. Ny ohabolana toko 12:7 ohabolana toko 12:7 dia ozy izy hoe ny kamo tsy mety mihaza fa fananana soa ho an'ny olo-mazoto. Ia, le tapany faharoa zay zany tena tiako hotsindrina hoe fananana soa ny fananana zoto. Ka raha ohatra zany tsika te ho ambinina sy ho tahina dia tokony azoto miasa mandrakariva, fa tsy natao itomoemoem-poana zany tsika na hoe mialatsiny amin'ny teny an'ity hoe mana milatsaka avy any an-danitra, fa tena natao hiasa isika araka le Genesis teo. Noho izany amala le fantaniana hoe move na intantana ny olona raha nahazoazo mitombo harena ho azy tamin'izao dia ny tenin'Andriamanitra ihany vatosoa no amalitsika azy ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 12. Ohabolana toko 7 ny harena azoazo foana dia mihena lalandava fa izay mahavatra mitsipona no mampitombo. Masava fenkamba izay teny izay eny harena azoazo foana ozy izy maninona mihena lalandava, zany hoe tsy mahay mitantana zany le olona, tonga ho azy teo aminy izy dia tsy hainy koa no mitantana azy dia lany. Fa le olona manao mitsipona, mahavatra mitsipona ozy ny baiboly, zany hoe nahainanangona zany no feno fitahiana avy amin'Andriamanitra. Mbola mafisina moa zany eo amin'ny ohabolana toko 5:9. Vakiana le izy tsara ngamba vakiana le ohabolana toko 5:9. Ao an-tranony marina misy harena be fa ny fitombon'ny harena-dratsy fanahy dia misy loza. Tatsika koa zany zay mbola manamafy hoe ny marina zany no tsara ary misy harena be zany ny marina, zany hoe nandeha amin'ny fahamarinana foana izy. Matetika nge ny harena azoazo tampoka misy tsy nandeha tamin'ny fahamarinana, misy ohatr'izay zany izy ao anatin'izay. Dia asehon'ny soratra masina eto zany hoe ao an-tranony marina misy harena be fa ny fitombon'ny harena ratsy fanahy dia misy loza. Noho izany aleo zany tsika matahotra an'Andriamanitra ka miara-miasa amin'Andriamanitra rehefa miasa tsika mba ho tahian'Andriamanitra. Fa na dia kely aza ny azontsika rehefa mitambatambatra dia lasa be dia be aty aoriana. Ary izany no ambara ao amin'ny ohabolana toko 10:5 mampakitsika indray. Aleo ny kely misy fahatahorana an' Jehova toy izay harena be misy ahiahy. Aleo kely misy ny fahatahorana an' Jehova toy izay harena be misy ahiahy. Matoa ianao misy ahiahy zany dia tsy tamin'ny fahamarinana no nazahoanao an'ilay izy, fa raha tamin'ny fahamarinana io mandro ivoho mivato foana ianao satria notahian'Andriamanitra ianao matoa nahazo an'izay. Ary tsara manamarika fa tsika dia tokony ho tahian'Andriamanitra foana zany isika vahoakany. Ya, mahafinaritra izany pasteur, afaka mieritreritra zany amin'izao fotoan'izao hoe raha ohatra zany ka hitady vola na hitady fananana dia mahay mandinika zany hoe aiza ny lalana tokony izorana raha te hitantana miaraka amin'Andriamanitra, raha te ho tena mpitantam-pananana matoky zany dia hoe mahay mifidy zany hoe iry atao ohatrany hoe marina hoe mety tonga dia bizina be ozy ny fitenenana kanefa le izy tsy mahasoa akory zany. Dia raha izay zany pasteur ny zavatra misy nahazo anareo harena, ny tena mety mahazo fahasalamana, inona indray zany no tokony atao, inona ny tohin'izay zavatra izay? Ia, toy izany dia zao araka ny teniko teo tsika zany
tian'Andriamanitra tsika mba hanana ny maizy azy foana ity mahazanak'Andriamanitra tsika tsy ho vakitsika angamba fa taoko fa be sy ny maro mahafantatra leo amin'ny Deutéronomie 7:20 izay misy fepetra takianao dia ny fikasan'Andriamanitra dia hoe ho ambony ianao fa tsy ho ambany, ho mpampisambotra ianao fa tsy hisambotra, zany dia hanana fahasalamana ianao ao anatin'ilay izy. Dia rehefa ambenin'Andriamanitra zany dia tsy tokony hanadino an'Andriamanitra isika, tsy tokony hanadino an'Andriamanitra mihitsy satria inona moa ny antony? Voalohany aloha an'Andriamanitra daholo ange ny zavatra rehetra. Raha mamaky tsika eo amin'ny Salamy 4:2 vakitsika zany vakitsika zany ny Salamy 4:2 ia toy izao mivaky ny teny Salamy nataon'i Davida: any Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Izao rehetrarehetra izao any Jehovah, ny tenantsika any Jehovah, tsy misy atsika zany fa isika mpitantana fotsiny eo anatrehan'izay zavatra izay. Dia noho izany rehefa tahian'Andriamanitra isika, rehefa ambinin'Andriamanitra isika dia tsy tokony hanadino an'Andriamanitra. Dia raha manamafy an'izany tsika izao ao amin'ny Agai 2:15 dia mbola milaza ny tenin'Andriamanitra fa izy ny tompon'ny harena. Vakitsika tsara angamba izay andin'izay Agai 2:15 ai ny volafotsy ary ai ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ai ny volafotsy, ai ny volamena hoy Jehovah tompony maro, zany hoe any Jehovah daholo ny zavatra rehetra zany. Ka izay indrindra tsy tokony hanadinoantsika an'Andriamanitra. Dia misy taridalana omeny soratra masina antsika mahakasika an'izay hoe amin'ny fomba ahoana zany ny anehoantsika hoe tsy manadino an'Andriamanitra isika. Dia vakitsika zany ny Deutéronomie 7:20. Deutéronomie 7:20 fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no manome anao ahery hahavory harena mba ahoriny ny fanekeny izay nianianany tamin-drazanao tahaka ny amin'izao anio izao. Mazava be mihitsy izay tenin'Andriamanitra izay tsarovy ozy izy Jehovah satria izy no nanome anao hery hahavory harena. Dia izay hoe fahatserovana an Jehovah zay zany dia amin'ny alalan'ny fanatanterantsika fanompom-pivavahana. Dia raha vao manao fanompom-pivavahana nefa isika ny fanompom-pivavahana dia tsy afa-miala amin'ny fitondrana ireo fananana nomen'Andriamanitra antsika. Tsy misy fanompom-pivavahana zany ao anatin'ny Baiboly na dia iray aza ka tsy misy an'ireto zavatra ho tanisaintsika reto. Ny voalohany zany aloha asain'Andriamanitra tsika mitondra ny ampafolony, ny ampafolo-karena asain'Andriamanitra mitondra an'izay tsika. Andinga io vakina ao Malaki 2:10. Malaki 2:10 entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hansikanina ao an-tranoko, ary izao toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Misaotra indrindra. Izay indrindra zany ny voalaza eo ozy eto hoe hoeto ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako. Izany hoe raha vao makany am-piangonana ianao, anao fanompo-pivavahana ianao, dia tokony tsy hanadino an Jehovah fa Jehovah nanome anao ny fahasalamana, nanome anao ny hery na havory harena, nanome anao ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta, nanome anao ny fotoana nahazoanao ny asa nahazahoana izany fananana izany. Dia asain'Andriamanitra tsika zany mitondra ny ampahafolo-karena makany amin'ny tempoly any am-piangonana zany raha ny teny amin'izao fotoana izao. Ka tsara manamarika Vatosoa fa io ampahafolony io dia io no atao hoe fanekena fa Jehovah no tompony. Raha vao manao ampahafolony ianao zany dia manaiky fa Jehovah no tompony. Fa rehefa tsy manao ianao zany dia midika hoe ianao zany ny tompony zavatra rehetra. Kanefa aza toroina fa Jehovah ny tompony zavatra rehetra araka ilay mivakitsika teo. Dia rehefa manaiky ianao zany fa Jehovah ny tompo dia manatanteraka an'io ampahafolony io. Dia ohatrohatry ny ahoana moa zany raha ohatra zany ny ankizy koa manko izao manaraka antsika dia maheno zareo ampahafolony. Dia misy koa ny mety hoe mbola tsy mahatakatra tsara lizy ohatrohatry ny ahoana zany hoe fomba fikajiana ny tia atao hoe ampahafolo-karena ity pasteur. Eo indrindra Vatosoa mahadiso hevitra ny be sy maro indray ary indray ohatra ny any-olona tia resaka hoe ampahafolony ity. Kanefa dia voasoratra atao anatin'ny Baiboly sy matsara izany. Raha vao miteny hoe fahafolo-karena ny Baiboly dia tsy midika hoe tombanana ny arenanao manontolo ao an-trano dia amidy amin'izay dia aterina dia am-piangonana. Fa rehefa miasa ianao zany
raha miasa mandray vola isam-bolana ianao dia ny ampahafolon'ny karamanao no isaoranao no aterinao amin'Andriamanitra satria izy ny tompon'izany. Raha ohatra ianao ka mpivarotra dia ny ampahafolo ny tombom-barotra. Zay zany no entiny. Raha ohatra ianao ka mpiompy sy mpamboly ka zay ny fototrasanao dia ny ampahafolo ny niakatra avy eo amin'ny tany na avy amin'ny fiompiana io no aterinao. Efa nivelabelarina teto amin'ny onjam-peo sy teto amin'ity plateau ty izany rehetrarehetra zany tamin'ireo tompon'andraikitra fa mampatsiahy antsika mpanaraka ny fandarana fotsiny ako zany amin'izay. Dia raha ny ankizy zany dia tsaroako le fampianarana teto hoe rehefa mba mahazo vola avy amin'ny ray aman-dreny atao teny ankizy dia afaka manao ampahafolony izy. Raha mahazo arivo ariary raha mahazo arivo ariary izy zany dia ariary zato zany. Ariary zato zany ampahafolony. Zay zany ndraiky izy eny ary mahafinaritra be izy ity mahafinaritra koa rakizy ny mahafantatra zany satria misy fitahinan-kay ary misy fanampian'Andriamanitra mihitsy amin'ity manao ampahafolony ity sady amin'izay itsika manaiky fa an'Andriamanitra kay ny zavatra rehetra. Dia mbola misy zavatra ray koa zany tsika anehoana an'izay hoe mahatsiaro an'Andriamanitra zay. Akoatra ny ampahafolony zany izay fanekena fa Andriamanitra no tompony zavatra rehetra dia asain'Andriamanitra koa sika mitondra fanatitra. Mbola misy ihany koa ny atao fanatitra. Zay rakizy. Amaky ny soratra masina sika mahakasika an'izay vatsoa ao amin'ny Deutéronome toko 2:12, 2:12 sy ny 7:12. Dia asaina koa tsika ny an-trano mba hanokatra amin'ny Baiboly. Deutéronome toko 2:12 dia ny 9:10 sy ny 7:10. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay novidiny dia amin'ny andro firaviravona fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firaviravona manarakaraka ireo herinandro sy ny andro firaviravona fitoerana amin'ny tranon-dratsakazo. Ary aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Zay ny voalazan'ny soratra masina zany asehony eto hoe amin'ilay fotoam-pivavahana lehibe izay atao dia aoka tsy iseho foana tsy mitondra fanatitra ho ny teny eto satria Andriamanitra no nanome hery avory arena dia misaotra an'Andriamanitra zany sika. Dia zay eto ny tiako hamarina vatsoa mahasamihafa ny ampahafolony sy ny fanatitra. Fa misy manko ny olona mieritreritra hoe rehefa mitondra ampahafolony izy dia nanao fanatitra zay na hoe mitondra fanatitra izy dia nanao ampahafolony zay. Fa ny fanatitra dia fanehoana fankasitrahana an'Andriamanitra, fanehoana fisaorana an'Andriamanitra satria notahian'Andriamanitra ianao. Eno tsara zany rakizy raha ohatra zany tsika manao ampahafolony pasteur dia manaiky fa an Jehovah ny zavatra rehetra. Dia rehefa manao fanatitra indray zany tsika dia manambara zany hoe misaotra anao Andriamanitra mankasitraka anao fa tsara ny nataonao dia atolotro ny fanatitra. Zay zany. Zay indrindra tena fanehoana fankasitrahana an'Andriamanitra zany ny fanatitra. Dia ilay fanatitra tenentsika eto io tsy ilay fanatitra sakrifisy akory. Satria moa miteny arakaraka ny tontolo kevitra ampiasana azy mampiova ny heviny. Raha iteny manga aza ohatra vatsoa zany manga zany tenenina loko na voankazo. Dia raha ohatra zany olona mpandoko dia le loko manga bleu no ao an-tsaina. Fa ohatra zany zao mpamboly voankazo no iresana hoe manga dia ao an-tsaina manga ilay voankazo hoanina iny. Dia raha ohatra hoe volon-koditra koa ny teneny dia misy olona miteny hoe raha olona maintimainty teneny fa manga olona manga. Dia zay zany ilay izy ka ilay fanatitra tenenina eto dia tsy sakrifisy satria ilay sakrifisy dia efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny asojaliana iny. Fanatitra ny oniota ny tenenan'ny Baiboly an'iny amin'ny teny gasy. Efa vitan'ny Jesosy Kristy zany ny sakrifisy fanatitra ny oniota sy ny fanatitra dorana isan-karazany. Andao antsika hamaky amin'ny Levitikos toko 4:12 anehoana an'izay hoe sakrifisy no tenenina ao amin'io fanatitra io. Mitenena amin'ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra no ny ota eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatitra no ny ota eo anatrehan'i Jehovah ho masina dia masina izany.
ia le tiako tsindrina zany de hoe fanatitra noniota fanatitra hodorana raha mijerytsika amin'ny teny fototra hebreo sy amin'ny teny fototra sy amin'ireo teny dika teny hafa frantsay na anglisy de sakrifisy ilay fanatitra teneniny eo fa ny tsika malagasy moa zany tonga de fanatitra foana no iteneniny de tsika navahana an'izay zany eo amin'ny Levitikos toko fahaenina io ihany hijerytsika eo amin'ny andininy fahafito izao indray ny lazainy ary izao ny lalàna sy ny fanatitra hohanina ireo zanaka Arona no anatitra azy eo anatrehan'i Jehova eo anoloan'ny alitara. Le fanatitra hohanina io indray zany de offrande no tenena amin'ny teny fototra azy sy amin'ireo teny dika teny hafa teny frantsay moa zany zao zay nyteneniko izay ka na fanatim-pisaorana na fanatim-panambinana na fanatitra hohanina de offrande daholo ny tenenana an'io de tsy tokony hafangarontsika izany fa tsika izany zao tsy manao fanatitra no niotantsony satria Kristy no efa fanatitra ho antsika sakrifisy ny solony heloko antsika fa ny ataontsika izany zao rehefa manao fanompo-pivavahana dia fanatitra fisaorana fanatitra fanambinana fanatitra fakasitrana fanehoana fa Andriamanitra nitahy antsika ny amin'ny zavatra rehetra de io fanatitra io zany tsy ohatran'le fikajiny ampahafolony teo hoe kajina ny ampahafolony de raha folo zany raha arivo zany ny azonao de ariary zato zany ny ampahafolony fa raha namaky ny tapany farany tamin'le Deutéronomie teo tsika ny toko fahina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo teo izy aoka samy mitondra arak'izay zakany de zay zany mety hoe betsaka lavitra noho ny ampahafolony zany ny fanatitra zay entina tsika angamba vatsoa samy efa nanome fankasitrahana olona manokana zay mety nanisoa atsika de jereo fa manome zavatra be dia be tsika ao anatin'izay de mihoatra lavitra noho ireny zany ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra zany hoe arakaraky ny fatrapitiavanao an'le omena an'le fanatitra raha olona zao le izy raha tena tianao le olona de mety betsabetsaka no omenao de iny zany ohatrany hoe azo maritana zany ny fatrapitiavanao marina mihitsy zany satria tsika anolorana miteny hoe teveno atolotra zany osa dia amenatra raha ity de Andriamanitra nefa zany nitahantsika nanome fanatitra nanome fitahiana be dia be Andriamanitra de mandry fensaitsika amin'ilay hoe fanatitra kely no atolotsika nefa Andriamanitra miteny eto hoe tokony proportionnel ny fitahiana zay omeny Jehovah tsika ilay fanatitra zay zany zavatra tsara marina voalohany amin'ilay fanatitra de faharoa koa vatsoa hoe ny tsara indrindra no atolotra tsy misy klema zany izy io na fanatitra no nioto io ilay sakrifisy zany na le fanatitra fisaorana sy fanatitra fanambinana fanatitra hohanina sy ny sisa de samy takian'Andriamanitra hoe tokony ho zavatra tsy misy klema rehefa tsy misy klema zany de tsara le izy mafisina moa zay eo amin'ny Malaki toko voalohany andiny fahafolo azafady Levitikos toko voalohany andiny fahafolo Levitikos toko voalohany andiny fahafolo ary raha ondry na osy no aterinao fanatitra dorana dia lahy tsy misy klema koa no ateriny sotra indrindra de rehefa mamaky tsika eo amin'ny Levitikos manomboka eo amin'ny toko voalohany io dia averimberina ao amin'ny soratra masina zay hoe tsy misy klema izay na lay sakrifisy io na lay offrande io de samy tsy misy klema avokoa ndray mandeha ny zanak'Israely tsy nanaja n'Andriamanitra fa zavatra tsy zarizary ny atolotra ny Andriamanitra de nanana fitenenana momba an'izay Andriamanitra ao amin'ny Malaki toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo fakitsika daholo mihitsy angamba io vatsoa ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony koa raha ray aho aiza ry izay atsako ary raha tompo aho aiza izay tahotra hoy Jehovah tompony maro aminareo ry mpisorona izay manamavo ny anarako nefa manao hoe amin'inona no anamavona ny anaranao amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny alitarako nefa ianareo manao hoe amin'inona no andotoana ianao amin'ny fanaovanareo hoe nila tapatry Jehovah dia fa ny bazimbana ary raha jamba no entinareo vonoina atao fanatitra tsy ratsy hoe izany ary raha mandringa ny sy marary no entinareo tsy ratsy hoe izany atero ho an'ny governora manapaka anao ange izany moa azo sitraka na fity aminy va ianao hoy Jehovah tompony maro misaotra indrindra tena rehefa mamaky an'io dia tsaroko le fampianarana nentin'ireo tompon'andraikitra mahakasika an'ity fitantanam-piainana kristianina ity hoe isika indraindray mitondra fanatitra makany am-piangonana amin'ny resaka qualité zany ohatra de vola maloto no entina vola miforiporitra no entina anankiray zay de ndresahana koa tao anatin'izay no hoe
le efa mikambony noetitsika fa tsy lemba le zavatra tsara mihitsy zamita atsika hoe tsara noho izany a dia aleotsika manaja an'Andriamanitra satria izy a nitahy atsika nanambona atsika tamin'ny zavatra rehetra izy dia rehefa manolotra atsika zany dia tsara ihany koa tsara amin'ilay qualité le fizika zany tiako tenenina tsy haiko hoe inona ny tenenina le fizika amin'le endriny dia tsara amin'ilay fatrany ihany koa hoe tena maneho marina ny hoe proportionnel amin'ny fitahiana izay nomeny Jehovah. Ohatran'ny hoe mamenatra misy ajany le izy a le olona anateranao azy a dia miezaka manao ny tsara marina izany pasteur. Ny farany vatsoa ngeny ary akoatran'ireo hoe ampafolony fanatitra izay ahatsiarovana an'i Jehovah ireo dia mbola tia anankiray ity indraindray adininy be sy ny maro fa Andriamanitra zany mbola miteny koa hoe mba ho fahatsiarovana an'Andriamanitra satria izy nitasy nanome fanambinana ary izy ny tompony zavatra rehetra dia mbola sainy koa tsika mitondra ny voaloham-bokatra ao amin'ny ohabolana 7:10 no vakitsika mahakasika an'izay. Zao no ambarany ka dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary ohatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Eo amin'ny 9:5 fa efa le teny fikasana izay zafata indrindra 9:5 dia zao no ambarany mankalaza an Jehovah mifanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Mankalaza an Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Dia isika zany tokony hitondra ny voaloham-bokatra io matetika ny zava-misy vatsoa dia zao ilay voaloham-bokatra indraindray aterin'ny olona any amin'ny tsy tokony hanaterana azy indrindra raha le any ambanivohitra zany dia misy ateriny any amin'ny olona mpanao diavandra mazava ho azy nefa Andriamanitra nanao zavatra rehetrarehetra dia aterina any zany indraindray ny sasany indray izy indray ny mihinana azy hoe andao tsika anao santabary dia hoany le izy fa atao anaty soratra masina zany dia aterina amin'i Jehovah ireny voaloham-bokatra reny zany hoe zay jinjainao voalohany io zany no akanao an'izay ampahan'izay raha voankazo zany izy dia zay masaka voalohany eo no alainao dia anokananao ho an'i Jehovah. Valorisena zany valorisena le izy mazava ho azy zay angambany azo lazaina ny amin'ireo hoe inona zavatra entina mba hatsiarovana fa Andriamanitra tokoa no mitahy atsika araka le teny teo hoe mahatsiarovana tsarovy Jehovah Andriamanitra ao izay nanome anao hery na vory harena. Andeha ngamba antsika isentokely pasteur aloha angataka hira ao amin'ny teknisianao mba ahafahany rehetra ihany koa mba mifantoka indray rehefa mitapany faharoa.
Tafaverina eto tsika pasteur mbola ao anatin'ity resaka mahakasika ny fitantanam-piainana kristianina ity isika. Ndresantsika teo zany ny zavatra ho tantanantsika, ny fomba fanaovana azy ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra, ny ampafolony zany ny fanatitra ndresantsika teo avokoa. Dia izao indray ary pasteur, atao inona avy ary ireo zavatra ireo raha tolotritsika ilay izy dia misy destination ve ataon'Andriamanitra inona zany izay zavatra izay, manahoana ny fomba fampiasana azy? Ia, misaotra vatsony amin'izay fanontaniana izay le fanatitra, le ampafolony, ireo manko zany zao efa valorizina daholo, efa vola daholo ny entanana am-piangonana amin'izao fotoana izao. Dia mipetraka tokoa ny fanontaniana atao inona ary tonga dia niakatra any an-danitra ve le izy rehetrarehetra. Ia, fa ny soratra masina ihany efa misy taridalana mahakasika ny amin'izay raha ny ampafolony zany dia natao ho fiveloman'ireo mpitandrina moa zany amin'izao fotoana izao ireo mpitondra fivavahana. Fa tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia ho an'ny levita sy ny mpisorona ny ampafolony. Mamaky antsika, raha mamaky tsika amin'ny numerito 7:25 dia avy eo vakitsika ny 9:30 sy 2:30. Ary Jehovah niteny tamin'ny Arona hoe, indro izao efa nampitandrina anao ny fanatitra ho ahy, dia ny zava-masina rehetra terin'ny zanak'Israely efa nomeko ho anjaranao sy ny taranakao izany ho anjara mandrakizay. Dia ny 9:30 kely ny 9:30 dia mahazo mihinana izany eo amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankonanareo, fa karamanareo izany noho ny fanomponareo ao amin'ny tranon'ilay fiaonana, ary tsy ahazoanareo eloka ireny raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo, ary tsy ho lotoinareo ny zava-masina terin'ny zanak'Israely dia tsy ho faty ianareo. Ia, hitantsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra izay fa natokana ho an'ny Arona, natokana ho an'ny Levita izany ampafolony izany. Izy hoe masina ireo izy masina ho an'i Jehovah, fa saingy kosa hozy Jehovah hoe omeko anareo. Na tamin'ny andro zanak'Israely ary ange zany hoe tsy mihinana an'ilay ondry Andriamanitra hoe lasa dia nakany an-danitra hoe tonga dia eto tany Andriamanitra dia mihinana azy, fa mpisorona no men'Andriamanitra an'izany. Ka mazava be leo amin'ny 9:30 sy 2:30 hoe karamanareo zany ozy ny soratra masina ito, karamanareo zany. Indraindray zany ny olona lasa saina hoe zay mamelona anareo, ten'Andriamanitra nefa no mamelona satria an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia asain'Andriamanitra entina ireny, dia Andriamanitra indray no manome autorisation ny mpitondra fivavahana hampiasa an'izany ho fivelomany. Zay zany izy io, dia raha tsorina zany dia hoe fiveloman'ny mpitondra fivavahana sy izay mikirakira ny asan'Andriamanitra rehetra eo amin'ny sahan'Andriamanitra zany izay ampafolony izay. Mazava. Eny ary inona indray no azontsika ambara ankoatran'izay, inona no
mbola misy ve tia pasteur ho ampitaina mahakasika an'izay zavatra izay? Ia, ny ampafolony zany dia hitantsika hoe ho an'ny mpitondra fivavahana sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra manatanteraka ny asa fanompoana ao amin'ny sahan'Andriamanitra. Fa ny fanatitra ilay offrande zany dia io kosa dia natao ho fampitaovana ny asan'Andriamanitra, fanaovana ny trano fiangonana, ireo zavatra ilainao aminy sy ny sisa tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Raha mamakitsika eo amin'ny Exodus 4:30 ohatra, neny vakitsika izany ny apahany amin'io ihany vakitsika vatsoa. Exodus 4:30 manomboka eo amin'ny 7 ohatra, 7 sy 7. Manomboka amin'ny 7 sy 7. Exodus 4:30. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Eo ihantsika dia efa ampy angamba zay. Izy ireo izy dia nandray ny fanatitra rehetra izay nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa fanompoana, asa fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ry Bezalila sy Oliaba moa zany no nasain'Andriamanitra amboatra ny tabernakely na le fitoerana masina, dia nasain'Andriamanitra teny tamin'ny zanak'Israely i Mosesy hoe asaivy mitondra fanatitra izy ireo. Dia le fanatitra entiny eto tsy sakrifisy fa offrande, lamba, hazo isan-karazany, hoditra isan-karazany, volamena, volafotsy, dia nitondra n'izany ny olona rehetra ho anaovana an'io. Fa tsy hoe ry Arona izay efa voatendry hompisorona ny hoe ianareo zany miantoka amin'ny fanaovana ny fiangonana, dia ianareo miantoka ny latabatra, dia ianareo miantoka ny lamba tsy izany le izy, fa ny fiangonana nasaina niantoka an'izay rehetrarehetra izay. Dia hitantsika fa rehefa nitondra an'izany ny fiangonana dia nandroso ny asa vita le tabernakely. Vakeo nge ny 7 vatsoa zafady. 7. Zao ny ambarany fa ny zavatra efa nateriny dia ampy anaovana ny asa rehetra ka nanana amby aza. Ny zavatra efa nateriny ampy anaovana ny zavatra rehetra ary nanana amby aza. Raha mba toy izany ny ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana vatsoa, mandroso ny fiangonana sady tsara tarehy ny fiangonana. Marina fa na dia trano lay aza le tabernakely tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia tena nisy valeur be mihitsy io. Tsara tarehy sady nisy tombam-bidiny be. Ankoatra ny hoe Andriamanitra manatrika eo zany, iny tena tombam-bidy tsy takatry ny saina, fa le zavatra fitaovana nampiasaina tao tena nisy tombam-bidy be. Satria raha mamakitsika eo amin'ny Exodus 4:30, Exodus 4:30 ny 5:20 sy 5:20, raha vakitsika io dia ahitana ny totalin'ny lanjan'ny zavatra nentina tao nanaovana an'io tabernakely io. Dia ny volamena sy ny volafotsy ihany zany no resahantsika eto, fa ireo varahana, ireo lamba, ireo hazo sarobidy, ireo hoditra isan-karazany dia tsy ho resahantsika. Exodus 4:30, andiny 5:20 sy 5:20. Talenta 7:20 ary sekely 30:700 araka ny sekely masina sy volamena rehetra izay lany tamin'ny asa rehetra tamin'ny fitoerana masina dia volamena izay natao fanatitra aevaeva, ary ny volafotsy avy tamin'ny olona izay voaisa tamin'ny fiangonana dia talenta 100 sy sekely 10:70 araka ny sekely masina. Saotra indrindra. Le volamena izy dia talenta 7:20, ny talenta ray vatsoa dia eo anela 30 ny lanjany kely indrindra, 70 ny lanjany be indrindra. Eo anelanelany io. Dia ndeto atsika hoe le maximum zao atsika 70 kilao zany ny lanjana talenta ray. Dia voalaza eo hoe talenta 7:20. Dia raha ataontsika ankajy dia 160 kilao. Dia mbola miampy hoe sekely 30 sy 700. Le sekely anankiray dia 10 grama. Dia raha mitombona 10 grama zany zay dia manome 7 kilao sy 300 grama eo. Dia raha totaly zany ny volamena dia 720 kilao. Efa misy taonina zany tao amin'ny tabernakely io. Dia mba ohatrina moa ny grama amin'ny volamena zao raha ataoko hoe ray hetsy 100,000 ariary, zay ny kajy tsotra indrindra. Dia ianao manao an'izay ao an-trano fa amina miliara d'ariary ny volamena fotsiny. Dia le volafotsy teo raha totaly dia 740 kilao ny volafotsy. Nefa ny fanatitra le izy natsitrapo grama amin'ny volafotsy saiko na ohatrinana fa dia efa amina miliara d'ariary ihany koa zany. Ka izao eto tiako marina vatsoa, raha tena manaja le tenin'Andriamanitra zany ny fiangonana, hoe mitondra fanatitra arak'izay zaka, arak'izay fitahian'Andriamanitra nomena azy, dia tsy ilaina akory ny reny manao hoe
manao opération, manao vokatra, maka artiste indray ve no andeha amelona an'Andriamanitra mandihy ny olona ao anatin'le izy, tsy hoe rasy akory le mandihy rehefa mifaly fa tsy tokony ho amin'izany no anaovana azy, izany hoe velariko amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany zay. Dia tadidio fa raha ohatra tsika ka hoe manao ny ampahafolony dia tsy sahirana ireo mpitondra fivavahana ao amin'ny fiangonantsika. Raha manao ny fanatitra koa tsika izay fankasitrahan'Andriamanitra dia ho trano tsara ny trano fiangonantsika, fa tsy trano tsy zarizaritra. Ndray mamenatra be fa tso mahita trano fiangonana hoe ity fiangonana kristianina nefa ohatran'ny tsy pozipozy zany ilay fijeren'le aoka. Ingany mba samy hanolotra fanatitra tsika satria tombam-bidy be zany io rehetrarehetra io. Zay zany ny ampiasana ny ampahafolo sy fanatitra. Mahafinaritra be ny fianaran'izy ity. Fotoanantsika koa nefany mandeha dia mandeha dia fanontaniana anankiray pasteur hoe raha ohatra zany ka mahatoky amin'izay fanaovana n'izay ampahafolo, ny fanatitra, ny fitantanana n'ilay fiainana manontolo mihitsy zany, na ny tena na ny talenta na ny fananana zany dia inona no misy tombony ve le izy? Misy tombony ve ny amin'izay? Tena misy tombony be tokoa satria tsy manadino ny olona tahaka izany Andriamanitra. Le Deutéronomie 7:20 moa zany asaiko ianao hamaky an'izy io manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4:20. Dia akoatran'izay vatsoa ilay andininy ao amin'ny Malaki 3:1-2 sy 12 no entintsika anehoana an'izay sady amara-parana antsika ity fotoana ity ihany koa. Malaki 3:1 andininy 2 sy 12. 2 sy 12. Rehefa avy mitondra le ampahafolony zany tsika dia misy teny fikasana amen'Andriamanitra ao amin'ny 10 efa misy fa toizantsika amin'ny 2 sy 12. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny ka dia ahavanim-bony ny voalobokareo any an-tsaha hoy Jehovah tompo maro, ary ianareo atao amin'ny firenena hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompo maro. Raha teny tsotra zany ny vatsoa dia zao hoe raha teo sambatra tsika dia mahatsiaro an Jehovah hoe izy mitompo ny zavatra rehetra dia mitondra ny ampahafolontsika. Raha teo sambatra tsika dia mankasitraka an Jehovah dia mitondra ny fanaritra sy ny voaloham-bokatra isika dia ho tsaroantsika fa Andriamanitra ny tompo ny zavatra rehetra. Zay zany raha tiana tenenina izy. Ary farany ohabolana 7:20. Ohabolana 7:20. Koa dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary hihoatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Ho feno mitafitafy ny fitoeram-bary, hihoatra ny ranom-boaloboka. Ny dikan'izay afaka mizara ho an'ny hafa ianao zany. Tsy afaka mizara ianao raha tsy manana, fa manana ianao vao mizara. Ka rehefa feno fitahiana avy amin'Andriamanitra ianao dia afaka mitaha ny hafa ihany koa. Dia ingany mba ho fitahiana ho an'ny hafa isika tsirairay avy. Tsika rehetra izay manaraka ny fantarana ihany koa. Misaotra indrindra mankasitraka indrindra pasteur ny amin'izay torohevitra sy fampianarana ho antsika izay manaraka, ho an'ny tenantsika ihany koa, ho anareo ihany koa rakizy. Tena misy fitahiana be zany ny mahatoky amin'i Jehovah, ny amin'ny fitantanana ny fananantsika, na ny vola kelyntsika, na ny fotoana izay omen'Andriamanitra antsika dia misy fitahiana izany. Mankasitraka indrindra pasteur. Andeha anaraka hira ary isika. Efa fantatrao ry tompo namina izaho fa na dia tsy milaza tsy miafina aminao fa satrinao toko ame ao le tsotra aminao.
eny ary rakizy nafinaritra ny araka tamin'ny paster nisy zavatra ny anarana be da be minao fa anao fa nandramana ihany koa ny ankizy ao anatin'ireny zavatra ny anarantsika ireny. Ny tapany manaraka indray zany zao rakizy dia ny sabata 17. Amin'ity anio ity zany tsika dia tsy hanao asa tanana aloha fa hifantoka amin'ny sabata 17 dia anao ny oramamy aloha tsika rehefa avy eo izay famantarana ihany koa sy fandraisantsika ankizy anjara amin'ny hira mafy ao an-trano ao dia hira ny oramamy isika dia rehefa avy eo dia izy tsy anjery, misy ankizy anao tsy anjery eo misy ifandimby arakaraka ny sokajy dia ny ataontsika miara-manao tsenjery mafy be amin'izareo tsika ao an-trano ao, tsy mijery fotsiny fa tena miara-manao tsenjery satria hitantsika hoe reto daholo zany ny zavatra ny anarantsika nandritra n'iny 3 volana iny dia
amin'izay tsika mahay be, mahay toko sy andiny, dia mahatadidy ny tenin'Andriamanitra. Dia izay zany ny ataontsika aloha izao a. Fantoka tsara daholo a. Eny ary hira ora mamy avy hatrany ary sika. Nafinaritra rakizy ny hirany ora mamy iny, mahafinaritra foana mihiran'izy iny. Hiditra avy hatrany amin'ny tsenjery ary tsika izao a. Dia ny zaza minono arahantsika sy ny zaza-bodo. Dia marihana fa ao amin'ilay zaza-bodo a, dia misy manao teny frantsay aho a, dia misy manao teny gasy. Dia manara tsara indray ary e. Voalony Afrika patoky tatay jaa ny tata ny tatayety. Lesona faharoa. Faharoa tanala Sanjay tatay tatanala tatay faha. lesona fahatelo. Lesona fahatelo. Telo ato fafapehisy Sanjay tatay sisosy may eo. Tovolahy kely mpiandro ve Anjely nona Anjely velony ka rehefa kosa mijery ny fo. Les deux meilleurs amis, Jonathan aimait ta vie comme lui-même. Kelina fahatelo Tratra tao an-droy. Anjely maharambaketraka fanavitosika. Le 24 de lui fait promesse. Souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons fait au nom du Seigneur. Lesona fahadimy tao andalo fizatetra. Anjely fadiny ndaty ary fidiny tsara. Les 25 passer le test, rejeter le mal et choisir le bien. Lesona fahaenina le nofom-panjaka. Malany filazantsara
Andriamanitra. Le 27, la fournaise ardente nous servira le Seigneur. Lesina fahavalo, ny telo isan'andro. Tsy anjely, ny vaky sy ny sotry teo amin'ny Andriamanitra dahelo. Le 109, un manteau spécial. Votre Père qui va dans les cieux donnera ta bonne chance à ceux qui le lui demandent. Lesina fahavolo, tsy anjely, ny atahorako, amin'ny andro atahorako, tiako ankorana, tiako anao. Le 111, Joseph va en prison. L'heure nous séparer de l'amour de Dieu. Le 112, un choix sage. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le 9 Marilyn Angela Daniel Jendiri Melayalka Dok melantu pondel kaleu. Ni chiudi marciani, fiena ne
Zay ary ny amin'iny any zazaminony sy ny zazapodiny vombonina daholo indray izao ny ankizy miaraka mamerina ane amin'ity indray mitoraka ity ihany koa dia mbola misy teny frantsay sy teny gasy ndao ary. Lesona voalohany miaritory tsanjery mifampitondray izay mavesatra aroka izany no ahafantaranareo ny lalàn'i Kristy. Lesona faharoa na iny kidona na iny kiatra tsanjery izao ny lazain'i Jehova tompony maro manaova fitsarana tsara ary samy mifampihatra sy mifamindra fo amin'ny rahalahy avy. Leçon 3. Aimez les délaissés, honorez tout le monde, aimez vos frères. Lesona fahaefatra ilay andro nitomaniny Jesosy tsy anjery mifampitondray izay mavesatra. Galatiana 6:2. Leçon 5. Une nuée montre la foi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Lesona fahaenina raha mangidy tonga mamy tsy anjery hideranao amin'ny foko rehetra aho. Salame 138:1. Leçon 7. Le choix de Dieu. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Leçon 8. De l'eau coulant d'un rocher. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Leçon 9. Il déjeune avec les oiseaux. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Leçon 10. Miracla sarepta, le Dieu de toute grâce vous affirmera, vous fortifiera. Lesona faha 11. Avy tena tendrombohitra tsy anjery Jehova ihany raha miantso azy ao. Salamo 4:3. Leçon 12. Le doux murmure de Dieu, tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Leçon 13. Plus haut, toujours plus haut. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ de Jésus, notre Seigneur. Amen. Vita indray iny ny ankizy vombonina indray ny tanora zandriny nao indray ary araka amin'ireto tanora namantsika dia miara-mamerina amin'ny zareo tsika. Lesona voalohany miaritory tsy anjery mifampitondraza mavesatra aroka izany natanterahana Kristy. Galatiana 6:2. Lesona faharoa na iny kidona na iny kiatra tsy anjery izao ny lazain'i Jehova tompony maro ary manao fitsarana marina ary samy mifampianatra sy mifamindra-po amin'ny rahalahiny avy. Zakaria 7:9. Lesona fahatelo vaovao azo mangiran-jatsy tsy anjery tsy atesy fefantsakana ary ny fiainana tamin'ny tany izy ka nilazany rehetra tamin'ny 1:20 sy ny namany rehetra. Luka 24:6-9. Lesona fahaefatra mandoro ny kiraro-dranomandrinao tsy anjery koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadindiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara ampatonga fahataperan'izao tontolo izao. Mateo 7:20 ka hatramin'ny 20. Lesona fahadimy ny atao hoe nino dia toy ny nahita Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino.
Lesona fahenina ny fanomezan'ny lanitra. Tsy anjery ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Apokalipsy 2:1-2. Lesona fahafito, tompo maso vetoveto makany an-danitra. Tsy anjery, aza malelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko dia izay toerako no hitoerinareo koa. Jaona 4:1-7. Lesona fahavalo, mponina ao amin'ny fanjakam-pitiavana. Tsy anjery, fa izao ny fanekena ataoko amin'izany anki'Israely. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony ary izao ny Andriamanina ary izy ny oloko. Jeremia 31:33. Lesona fahasivy, miarantsika Jesosy. Anaka izany zavatra izany no soratako ao aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manoto dia manana ny solo vavany aho amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina ary izy no avitra noho ny fahotantsika tsy noho ny atsika ihany fa noho izao tontolo izao. Jaona 1:2-2. Lesona fahafolo, voafatombohan'ny fiderana monja. Ary ny tompo nafakay amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjay ho any amin'ny fanjakana any an-danitra. Ho aza anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Lesona 12 ary fotoana any an-danitra. Tsy anjery ary nahita aho fa indro tora-masina fitaratra miaroava ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra ary miran'ny fihiran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izay manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny anaranao Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Apokalipsy 2:1-7. Lesona 12, miankohoka avokoa ny olona rehetra. Tsy anjery, koa izany nandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalika rehetra, na ny an-danitra na ny ety an-tany na ny ambanin'ny tany, sy aneken'ny lehilahy rehetra fa Jesosy Kristy no tompo, voninahitr'Andriamanitra iray. Filipianina 2:1-7-12. Lesona 13, tany no avaozina. Tsy anjery ary nareo femahery avy teo amin'ny fiandriananao nanao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andramaniny ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masiny ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanantenana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro ho avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Apokalipsy 1:7-5. Andai mi famunteni zanya tulu
Mankasitraka an'ireo tanora zandriny izay nandray anjara sika. Ankasitrahantsika koa ireo teo aloha. Dia misaotra anareo tany tokantrano tany fa hitanay mihitsy fa nanao tsenjerina finaritrareo. Hiditra amin'ny fizarana manaraka tsika izany izao dia ny mantoanto. Lesona voalohany safidy ny hamaky boky tsara, tsy anjery, faran-drahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mateotia, na inona madio, na inona tsara laza, raha misy ara-panahy, raha misy dera dia very izany. Filipiana 4:4-5. Lesona faharoa, asan-drato ny teny, tsy anjery. Izy soratra rehetra miantsiny man'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitazana fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa 4:7-7. Lesona fahatelo, misalotra ny anarana hoe kristianina, tsy anjery. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa laza ny zavatra taloha, indro ireo efa tonga vaovao ireo. Koritiana faharoa 5:5-7. Lesona fahaefatra, iraka ao amin'izao tontolo izao, tsy anjery. Ary hitako fa enjy nisy anjely iray koa nidina avy teo avy lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Apokalipsy 14:6. Lesona fadimy, ny tena mpino sy ny iraka tanterahiny, tsy anjery, koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony fandrenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy raha fetan-drafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka olona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Efesana 2:1-2. Lesona fahenina, aza fanompoana sy fitarehan'ny mpanompo, tsy anjery. Ry olombelona, efa nasehoanao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany, ny hanao ny marina sy ho tia famindram-po ary hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Mika 2:9-5. Lesona fafito, ny mpianakavin'ny finoana, tsy anjery. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahiko, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra. Tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inon'izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Jaona 7:20-20 sy ny 1:20. Lesona vavalo, ny fahaizana mampianatra, ary hampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Exodosy 20:20-20. Lesona fahasivy, manao safidy, tsy anjery, midira amin'ny vavahady ety ianareo. Fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra aminy. Fa eto ny vavahady ary tena ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mateo 7:17 sy ny 14. Lesona fahafolo, fahaizana mandanjalanja sy famononam-po, tsy anjery. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Koritiana voalohany 4:9-20 sy 20. Lesona 2:20, ny anao manjery sy ny fialamboly, tsy anjery. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy, noho ny famonjam-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fa natitra velona, masina, sitraka Andriamanitra dia fampompanay mety ataonareo izany. Ary aza manaraka fanao izao tontolo izao fa mivaha amin'ny fanavaozan'ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrana no marina. Romanina 12:1-2. Lesona 12, ny anao manjery sy ny fialamboly faharoa, tsy anjery. Koa mivoay eo aminy ianareo ka misara aminy ho Jehovah. Aza manitsy izay zavatra tsy madio, ary izao anjay ianareo, ary hora ianareo aho, ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy, ho Jehovah tsy toa. Koritiana faharoa 4:1-7 sy 20.
Lesona fahatelo amby folo fitsarana tsy anjery fa nao ianao mitsara ny rahalahinao ary nahoana kosa ianao manao tsinontsinona ny rahalahinao fa samy miseho anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra fa voasoratra hoe raha velona koa ho Jehova ny lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra hiteran'Andriamanitra koa samy ampamohan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Romana 4:1-10 Vita ny anjaran'ny tanora zandrindry nafinaritra hiditra amin'ireo zoky indray tsika ny zatovo indray zany zao no hiaraka anao tsy anjery ny zatovo ao tokantrano efa vonina ndao ary lesona voalohany misionera tsy nampoziny tsy anjery dia nandansiny raha vehivavy ary nakany an-tanàny ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaroa lehilahy izarona izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angany Kristy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Jaona 4:7-10. Lesona faharoa tsy iny vera tsy mahita tsy anjery dia hoy Jesosy taminy raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety mino mihitsiny. Hoy ilay lehilahy tandapa taminy tompoko midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody. Jaona 4:4-7. Lesona fahatelo teo sitrana ve ianao raha aminahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana va ianao. Hoy Jesosy taminy mitsangany eto mifandrinanao ka mandeha any. Jaona 5:1-9. Lesona fahaefatra ny miseho ivelany sy ny tena izy tsy anjery lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraka vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa nefa ny kely indrindra ny fanjakana lanitra dia lehibe noho izy. Mateo 5:1-2. Lesona fahadimy fodiana feno safotofoto tsy anjery ny fanahin'i Jehovah no atao amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana ho amin'ny fatitra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay nampahoriana hitory ny teny soa ankasitrahan'i Jehovah. Luka 4:7-7. Lesona fahaenina mpanaradia aho tsy anjery ary hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho fa talanjony izy izay rehetra teo aminy noho ny haben'ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa ny Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona samy keliny teo an-tanety izy dia nahafony zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Luka 5:5-10. Lesona fahafito ny andro nandehanana an-devoly tany am-piangonana dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao fampianarana vaovao misy fahefana izao fa ny fanahy maloto aza dia nodidiny ka dia nanaiky azy. Marka 1:7-20. Lesona fahavalo vonina ary afaka manasitrana ary Jesosy dia honena azy ka naninditra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Marka 1:1-7. Lesona fahasivy tsy ny miseho ivelany ihany ary raha nipetraka ny hinana tao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamory rehetra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Mateo 7:1-12. Lesona fahafolo sady nalony eo avoany tsy anjery ary hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty-tanana mitsangana etsy aloha ary hoy koa izy tamin'ny olona inona moa no mety atao amin'ny sabata ny manao ny soa va sa ny manao ny ratsy ny mamonjy aina va sa ny mahafaty fa tsy nety ny teny ny olona. Marka 7:1-7. Lesona faha-20 ny antson'i Jesosy tsy anjery ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra mivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy ary noho ny maraina dia nantsony ny mpianana ka nividianany 12 lahy izay ataony hoe apôstôly. Luka 1:1-12. Lesona faha-12
miaramila be finoana tsy anjery ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'ny izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izao na dia tamin'ny Israely aza. Tiotoko fahavalo fafolo lesona fahatelo ambin'ny folo voafatotra hatr'izay ary efa nohafahana tsy anjery ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy nefa nampidiny Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany ao an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitoreraky ny tanàna ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Luka toko fahavalo andiny fahavalo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo. Daneni sire wavako izay naforo ny lisha natao maniry ny verinao raha sitrakareo anidadaneni sire wavako izay naforo ny lisha natao maniry ny verinao raha sitrakareo sijakare verina amunzi fudina wawachanurirai vai verina amunzi fudina wawachanurirai kumbalarana rambulatianare asiulamba futsirai ni lavarangana rambulatianare andalue iverina rambula misimiti andalue iverina misimiti tonga ny fotoana andalovana indro ny tanàna nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina nampaurifana fafitileibe nuyajasana kizazanalicha nampaurifana watsikia ulumenu niza wafachizao nandaununi utanatao enuni fitarai nanara sijakare mudia miza sendanzemirai manulu chafyai nanamanja kizai mudia miza famyanji mirai manulu chafyai nanamanja kizai manulu chafyai nanamanja kizai anidadaneni sire wavako izay nafono ny ditra natao maniry ny verinao raha sitrakareo ohatra ny hita ery ireo zatovy nanezakezaka ery tao atokantrano tao mahafinaritra mihitsy ankasitrahana daholo nareo hiditra amin'ny lehibehibe indray isika dia ireo tanora zokony ny tanora zokony
dia samy mifidy ny tsy anjery izay nilainy sy tiany ny anarana tao anatin'ny toko izay namenan'izy ireo. Dia ny ataon'ireo namantsika izany dia izay toko sy andininy tian'izy ireo. Fa izao ho any any tokantrano samy mifidy ihany koa nareo tany dia samy manao ny azy ary andao indray araka ary. Lesona voalohany ilay fanekena mandrakizay tsy anjery ary ny tany dia efa voavetaveta amponina ho aminy satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika amin'ny fanekena mandrakizay. Isaia 4:5. Lesona faharoa ireo famaritana amin'ny fanekena vaovao tsy anjery fa manome tsiny ny olona izy manao hoe indro avy ny andro hoy Jehovah izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak' Joda. Hebreo 4:5. Lesona fahatelo vanim-potoana 2:1 tsy anjery. Izao ny Jehovah Andriamanitra izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona nevozana. Deuteronomie 5:1. Lesona fahaefatra filazan'ny tsara ny Mosesy tsy anjery. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaorana ny anarany masina. Salamo 7:1. Lesona fahadimy ady amin'ireo fanekena. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Romana 5:5. Lesona fahaenina ireo fanekena roa. Aroa izao raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andeva izy na dia tompony zavatra rehetra aza. Galatiana 4:4. Lesona fafito talosin'ny vaovao tsy anjery ary manana izany fahatokiana izany amin'ny Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Korintiana 2:3-4. Lesona fahavalo ambany lalàna sy ambany fahasoavana tsy anjery fa ny ota tsy mba hanakery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Romana 4:4. Lesona fahasivy maty ny amin'ny lalàna vadin'i Kristy. Ary amin'izany ianareo koa rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tena Kristy mba ho vadiny hafa ianareo dia izay natsangana tamin'ny maty mba avokarantsika ho an'Andriamanitra. Romana 5:7-4. Lesona fahafolo tsy fehezan'ny mpitaiza intsony. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho amarinana noho ny finoana isika, fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika. Galatiana 3:4-5. Lesona faha-12 tsy ilaina intsony sa mbola manan-kery. Ary izay avy amin'ny taranak' Levy ka mandray ny fisoronana no mahazo ny teny haka ny fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna dia amin'ny rahalahiny izany ny ateraky ny kibon'ny Abrahama azy ireny. Hebreo 7:5. Lesona faha-12 fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fanekena ny famaizana. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry fahamarinana iadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Hebreo 12:1-12. Lesona faha-13 manasa antsika izy. Tomoe ramiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Jaona 12:1-7. Nankasitrahana daholo ireo nandray anjara. Mahafinaritra ny fitiavantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny fizarana farantsika dia ny anjaran'ireo lehibe. Ny lehibe koa dia tia manao tsenjery ary ny ao an-tokantrano efa hainay fa tia manao tsenjery ihany koa. Dia izao ary hiaraka anao tsenjery amin'reto namantsika reto izany isika tsirairay avy. Lesona voalohany fa nisinina ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny itsika araka ny tarehintsika. Aroka izy anjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis 1:2-7 sy 7. Lesona faharoa fanekena voalohany koa ankehitriny raha ihain'ny feoany tokoa, raha ihain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina fanekeko dia rakotra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa antany rehetra. Exodus 7:5. Lesona fahatelo taranaka ho avy rehetra fa anoa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah. Genesis 1:9-9.
Lesona faefatra, fanekena mandrakizay. Tsy anjery ary ahoriko fanekeko ho amiko so aminao mba mitaranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao ah. Genesis 17:7 andininy 7. Lesona 5 zanaky ny teny fikasana. Tsy anjery ary indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Matio 7:20 andininy 2. Lesona 9 taranaka Abrahama. Tsy anjery fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantsonareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Petera 2:2 andininy 7. Lesona 7 fanekena tao sinay. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo aty amiko. Exodus 20:4. Lesona 9 lalàn'ny fanekena. Kaoko fantatrareo fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Deuteronomia 7:7. Lesona 7 ny famantarana ny fanekena dia hotandreman'ny zanak'Israely ny sabata ka toavany azy hatramin'ny tarana ny faramandimby dia fanekena mandrakizay zany. Exodus 3:30. Lesona 10 fanekena vaovao. Tsy anjery ary indro avy ny andro Jehovah izay hanovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy taranak'i Joda. Jeremia 1:30 andininy 1:30. Lesona 1:10. Lesona 1:10 fitoerana masin'ny fanekena vaovao. Tsy anjery ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa avy niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotanana atao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazon'ny voantson'ny teny fikasana dia lova mandrakizay. Hebreo 5:5 andininy 5. Lesona 12 finoana sy fanekena. Tsy anjery ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona amarininy eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Galatiana 3:7 andininy 1:12. Lesona 7 miaina ao anatin'ny fanekena vaovao. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Izao avy mba hanana fiainana sady hanana ny be dehibe. Zao ny 10:10. Amen.
nafinaritra ny nanao tsenjery nafinaritra ihany koa ny eno hira mino aho fa na tanora na lehibe na ankizy dia samy mba niezakezaka teny daholo nanao tsenjery izay tadidiny mahafinaritra izany ny fanaovana tsenjery dia anisan'ny manitatra ny saina ary indrindra moa ny tenin'Andriamanitra no atao tsenjery dia mampitombo ny fahalalana ny fanahy masina ny ampitoetra ireny teny ireny amintsika tsirairay avy misaotra an'ireo rehetra izay nandray anjara na ny hira na ny nanao tsenjery dia izaho ary hiditra amin'ny fandarana manaraka isika dia ny fiarahantsika amin'ireo pasteur mirahalahy miresaka momba ny fivoazana ao aorianan'izay dia miditra amin'ny fampaherezana isika izay hoela ny alanitsika hira hatrany dia mirary soantsika ary Sai della luva no manini rai io la tani vava wasiana is a fono kanje si ofena ni za as a vagina fanito mandalu ni seja na yani na falina ni sensi tu mani ko afangiana fiz famianji mianji anao ni pamunzi mianji anao I Kristi anjai mantu ni fibebana Sabuti futona ni anja sonjas Fati tumpu ni waviana Nani rai minitra zati fatacha Kuani utapau ni evicha Asa vagina Fanito mandalu Misera na yani Na falina ni sensi tumani Kua fangiana Fiz famianji Mianji anao ni pamunzi Mianji anao I Kristi Anjai manutu Ni fibebana Marira manatena Vahisini maraina Me fingisi Tapechanyana Asa vagina Vanito mandalu Ni sera na yani Na falina Ni sensi tumani Kua fangiana Fiz famianji Mianji anao ni pamunzi Mianji anao I Kristi Anjai manuntu Ni fibebana Ni fibebana Jesus io naona lotrala
tsotrare tononina amonjiza satria sarobiny Jesosio misaotra re Jeso antonona ny vonjine tina fa fantatra izao meuta ny lanare laiso Saudi ni fu kizai petina unde kaetu babuna sosio he Sabata Jesosio izawani wiza batandera izai kinasana ni hafaku tizawireri hakamata with you.
amin'ny fifaliana mandrakariva avana malala no hiara-banatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tratry ny sabata voalohany indrindra satria sabata ny andro fitsarana, andro zay notahin'Andriamanitra, dia mino isika fa nandray fitahina avy amin'Andriamanitra nandritra ty andro sabata ity, indrindra koa izao fiaratsika mandinika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny fifoazana, ny iraka ary ny faminaniana ihany koa. Eto ihany koa dia ararotina ny fiarabana antsika rehetra mpiray tandrazana zay tratran'izao asaramanitra amin'ny faharaika ambinipolo taona ny iverenan'ny fahaleovatena ny firenentsika malagasy, dia Andriamanitra ny mbola hitay ity firenena malagasy ity, indrindra koa ny amin'ny faminaniana zay iseho ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia mba hovonina hiatrika izany fiavian'i Jesosy Kristy izany ane isika rehetra mpiray tandrazana. Miaraba ray aman-dray pasteur Arfidy. Miaraba pasteur. Eny azy dia tahaka ny mahazatra dia andeha ao tompontsika amin'ny vavaka mandrakariva ny fandeniantsika ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny andanitra, manolotra ny tera sy ny saotra ho anao izahay no ny fitahinao nomenao ty sabata ity nahafana ny tsara ny araka taminao, misaotra ny koa ny amin'ny fitahinao an'ity firenena ity ka tratran'izao asaramanitra izao ny amin'ny faraika ambinipolo taona ny iverenan'ny fahaleovatena. O Andriamanitra tahi manokana izany firenena malagasy izany, ary ianao Jesosy Kristy ilay mpamonjy, ianao tokoa ane no hamonjy sy hanafaka ka mba ho anisan'ny firenena hovonina ny amin'ny fiavinao izany firenena malagasy izany, indrindra reo mponina eo aminy, dia ampianaro ny teninao zahay ary omeno fanahy masina lay mpampianatra ny zavatra rehetra, lay mpitaridalana amin'ny famarinana mba hiasa sy hitarika aty anatinay tokoa ne izany fanahy masina izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Eny ary ndao amafisitsika pasteur mahakasika an'le lohahevitra zay noraisitsika nandritra ny fotoana maromaro lasa zay ny amin'ny hoe fifoazana iraka faminaniana, fifoazana iraka faminaniana. De andeha ho amafisitsika kely mahakasika an'io lohahevitra io zany hoe ahoana moa zany tena mahakasika an'le fifoazana amafisitsika zay, avy eo mahakasika faminaniana koa hoe inona kay voalaza amin'ny faminaniana, zavatra zay iseho am'izao andro iainantsika izao araka ny faminaniana, ary avy eo dia tonga de mifandray any amin'ny iraka izany rehetrarehetra izany, na le fifoazana zany na faminaniana, dia ho amin'ny iraka zay nomeny Jesosy Kristy no isehony zany rehetrarehetra izany. Andeha tombotsika amin'ny toko sy andinina anankiray ao amin'ny Romana toko 7:1-11 ny fanamafisana zay ataotsika amin'ity tapany voalohany ity. Zao voalaza Romana toko 7:1-11. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenatsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninoatsika. Io toko sandino zany no milaza amitsika hoe ora tokony foazatsika izao. Faminaniana no lazainy eo satria ny famonjenatsika izy dia akaiky noho tamin'ny andro voaninoatsika. Misy zavatra ho lazainy zany eo milaza an'izay hoe manaonao tokoa efa akaiky marina ve ny famonjenatsika, efa akaiky marina ve ny fiavian'i Jesosy Kristy, ka miteniteny ten'Andriamanitra hoe ora tokony foazana indrindra zany zao. Manaona marina moa zany zao ny toe-javatra zay misy ankehitriny ary ilay faminaniana voalazany ten'Andriamanitra pasteur zay manamafiny am'izay toe-javatra misy amin'ny andro farany zay voalazany faminaniana, manamafiny hoe efa akaiky marina tokoa
ny famonjenantsika. Misaotra pasteur. Ny tontolo izay misy antsika dia mahatonga antsika ho varimarina ary tsy hafantatra ny toejavatra izay tranga tsy ho ela intsony. Ity tontolo ity dia mitarika antsika hitady ny zavatra mahafinaritra, mitady fahafinaretana, anika tsy afaka miomana ny amin'ny zavatra izay ho avy. Ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia miezaka mamitaka antsika ny amin'ny fanajambana izay ataony. Izao ny ambaran'ny Korintianina faharoa, Korintianina faharoa toko fahaefatra, Korintianina faharoa toko fahaefatra, ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Korintianina faharoa toko fahaefatra, andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Dia izao mivaka teny: fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Ny hevitry ny teny dia hoe atao tsy azo ny ambaran'ny soratra masina ary atao tsy mazava izany. Fa inona no mahatonga an'izay? Dia izao ny andininy fahaefatra: izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia nisainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara amin'ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Izany hoe ilay fanajambana ataon'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao zany dia lay masom-panahy mihitsy, ary izay mantsy ny antony hitarihana ny amin'ny fahatongavan'ny fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria araka io voalaza teo io zany dia hoe ny sainy tsy mino mba tsy posahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Tena marina mantsy rehefa tafiditra ny ota dia very tanteraka lay endrik'Andriamanitra teo amintsika, dia tsyna fa lay toetra izany. Ary izay famitahana izay dia mahatonga ny maro ho amin'izay, satria betsaka anie ny kristianina fa tsy miseho eo amin'ny kristianina ankehitriny lay tena toe-panahy araka ny Kristy. Ary izay ny tena antony ilaina ny fifoazana. Ka io fifoazana io zany voalohany indrindra dia mitarika ny olona hoe atsapa mampanota azy, tonga saina ary hitady an'ilay vahaolana izany. Ka rehefa mandinika ny soratra masina, mandalina ny soratra masina, ary tena miaina an'izay amin'izay fotoana izay, dia hisokatra ny saina ary hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zao mantsy ity le hoe miafina amin'izay ho very ity mantsy dia izao tsy sitraka Kristy ny hahaverin'ny olona, fa le fanajambana ataony devoly no mahatonga ny olona tsy safidy an'izay lalana izay. Matio mantsy dia milaza hoe tery sady ety ny lalana makany fa malalaka sy migodana kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Dia io indrindra zany atao variana ny olona, atao variana mba tsy ho tonga saina ny amin'ny toejavatra izay ho avy. Ary izay ny antony ilaina ny fifoazana. Averina eto zany ilay fifoazana tsy programa fa tena fiainana mihitsy. Resana teto moa ilay teny vahiny zany hoe discipline personnelle, izay ahafahana miaina araky ny fiainan'i Kristy. Ka ny fiverenana amin'ny fandinihana ny soratra masina irery ihany izay rehefa mandinika an'io dia manazava ny saina ny fanahy masina. Ary rehefa manazava ny saina ny fanahy masina dia voalohany indrindra mahatsapa ny mpanota fa mila mibebaka izy. Ary rehefa mibebaka izy ka miaiky ny elony dia azo famelan-keloka. Ary izay voavela eloka dia izao ho voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana ny lalana. Dia eo no programan'ny devoly ahatonga ny olona tsy tonga amin'izay dia ataony varimbarina ny ary izay mazava dia hoe ilaina ny fifoazany tena toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia ny tontolo ny fotoana misy atsika zany dia efa tena ao anatiny zany mihitsy. Satria rehefa jerena mantsy ny fanambarany soratra masina miresaka momba ny vanim-potoana izay iainantsika amin'izao fotoana izao, dia ny Matio toko fa 4:20 no tena manambara an'izay.
tiana ho fantatra mihitsy hoe fa maninona moa hoe inona ny zavatra mitranga aty amparany aty mba hamantarany hoe efa ao anatin'izany fotoana izany mihitsy isika de ao amin'io Matio 4:4 io rehefa vakina ny lohateny io de mametraka ny tontolo kevitra iresahana nyity toko sy andininy ity de zao ny nanamarany Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny iaviny indray zany hoe mifanaraka zany reo zavatra le fandravana ny Jerosalema de tsy inona aloha le sary anohitra tiano tenenao anatiny io dia tsy inona fa Jerosalema moa zany ny tena fohy be ny fiainana ara-panahy rehetra mihitsy zany ao Jerosalema kanefa fombafomba mpivavahana no nahervaika tao de tsy maintsy noravana izany fomba mpivavahana zany mba haneonan'ny Kristy ary ny zavatra iseho mialohan'ny fiavian'ny Kristy izay tsisy afantatra io fa izao kosa reo zavatra ny tany saina rehetra ireo de mamaritra an'izany ary indrindraindrindra ny fiainana ara-pivavahana io ny tena zava-dehibe mamaritra an'izay dia ao amin'ny 5:10 no mamaritra an'izy io de zao mivolaza ao amin'ny 5:10 koa raha hitanareo mitsangana eo amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany de misy fonoteny hoe aoka isaina izay mamaky izany de tilo noraisina avy hatrany le hoe aoka isaina izay mamaky izany de tsy na hoe andinika satria eo koa mantsy ny fitaka ataony devoly ataony tsy fantany efa misy zavatra matsiravina be ao amin'ity fombafomba mpivavahana ity de tsy tsapa ary zay koa ny antony ilaina n'lay fifoaza mba hatakatra hoe ay tena ty fombafomba mpivavahana zay ataoko tika tsy any amin'tsizy izy ity ny mandeha ary rehefa tena jerena am'izao fotoana zao ny zavatra miseho dia misy zavatra manahirana tokoa zany hoe tsika zany zao efa ao anatiny ity fotoana izay amaranana ny tantarany tany ity ka raha tsy tonga am'izay fahazavantsaina izay de lasa mandeha manaraka amin'ny bokony fotsiny mandeha anjambany fotsiny ary tsy voahoana amin'lay zavatra atsiravina hitranga atsoatsy ary zay indrindra no hoe raha vao tsy mitandrina dia tsy ho davavoaka zay mahatonga ny Jesosy miantso any amin'ny apokalipsia 9 de ary zay indrindra antso tena fifoazana mihitsy io antso izay resahan'ny Kristy io de asehony mihitsy aloha lay hoe toetrany olona am'izao vanim-potoana misy atsika zao ao amin'ny 7:10 manan-karena sy efa niary fananana be ao ka tsy manan-java mahory kanjo tsy fantatra ao fa ianao no ilay ory sy manitra sy malaelo sy jamba ary mitanjaka ary zay indrindra io fireharehany io fizahozahoana io fiheverana io satria am'izao fotoana zao tokoa mantsy ny fitorinan'ny filazantsara de lasa mampiasa lay ery miasa mangina moa ny ilazana azy amin'ny teny malagasy fa miteny vahiny hoe influence mampiasa ny fahalalana ny fahaiza-manao sy ny zavatra hoe ny teknôlôjia moderna sy ny rehetrarehetra fa hita hoe kanjo de eo indrindra zany hoe tsy fantatro fa za mihevitra fa manao an'izay everina fa hoe fitoriana mahery vaika izay kinanjo de eo zany lay iverenatsika am'izay le Matio 4:20 teo hoe lay mpitory am'izao fotoana raha vao tsy mitanana ka izy efa miainao anatin'ny inona lay fitoetra izay maneo an'ilay fahavetavetana zava-dozy io tena zava-dozy ka raha tsy tonga saina tsy mazava tsara ao an-tsaina zay de io mantsy fitaka atao de hoe alao mihitsy no mpitondra ny eny tonga de tena atao zay alavo azy atao zay apotraka satria raha vao mpitondra no lavo de olona maro koa no mirodana amin'ny tsy fetezan'ny mpitarika anankiray ary zay zany lay fandrika ka eto zany mahazava-dehibe an'ilay fifoazana de ny fahatongava-tsaina ary rehefa tonga saina de mandray ny
fanapaha-kevitra ka fotoana mihitsy zany zao tena fotoana zany zao a tena tonga am satria matoa atao tonga am'izay de izao misy iraka izay ho ampanaoviny Kristy a ho an'ireo a izay tena tonga am'izay a fifoazan'ny tena toe-pana araka an'Andriamanitra izay tena marina tokoa zany i pasteur ny amin'ny lay faminaniana zany zao no jerevantsika io faminaniana zay milaza sy mampafantatra atsika hoe aiza ho aiza tokoa zany tsika zany zao eo amin'ny tantara raha milaza le any amin'ny romanina toko 7 le vakitsika tamin'ny voalohany hoe fantatsika ny andro fa ora tokony foazantsika zao fa famonjenatsika de akaiky de mila fantatrao zany hoe efa akaiky marina ve ina voalaza ny faminaniana makasika ny toejavatra misy de araka zay nazavain'ny pasteur teo zay zany izy le Matthieu toko 7:20 a no milaza amitsika hoe inaka ny zavatra miseho zany am'izao fotoana zao zay zavatra voalaza makasika ny nandravanan'i Jerusalema de horaisiko kely ary amafisina le izy angamba ny pasteur hoe voalaza lay Matthieu 4:20 hoe raha hitanareo mitsangana ao am'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana tao amin'ny tao Jerusalema nisy ny tempoly tam'zany dia milaza ny io teny io zany a sady milaza ny zavatra niseho tao amin'ny tempoly tam'izany fotoana zany fa am'izao andro ainatsika zao kosa de mazava be le voalaza ny Korintianina voalohany toko 9 milaza zany hoe ny tempoly zany zao de tsy na fantenatsika tenatsika le tempoly fa tsy ny fiangonana fa ny tenatsika no tempoly ny fanahy masina de milaza eto nylay ten'Andriamanitra hoe rehefa hitanareo fa mitsangana ao am'izay fitoerana masina ny tenatsika lay tempoly zay tempoly ny fanahy masina rehefa mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana de eo indrindra pasteur lay voalazanao teo le hoe tena zava-doza zany am'izao fotoana zao dia lay tsy fahatongava-tsaina zay ananany olona zay tempoly ny fanahy masina izy dia efa misy efa ao anatiny ao efa mitsangana ao anatiny efa mitoetra ao anatiny lay fahavetavetana mahatonga fandravana ao amin'le tempoly ao amin'le fitoerana masina de tsy na fantena zany le izy de raha jerevantsika mantsy le Daniel toko 12 makasika an'io hoe araka ny voalazan'ny Daniel ozy izy Daniel toko 12 de miresaka izy hoe inona kay zany le zavatra miseho de ozy izy hoe ary hatramin'ny andro hampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana de isy andro 720 resaka faminaniana io fa ny heviny ara-panahy no avoakatsika eto hoe hatramin'ny andro ampitsarana ny fanatitra de tsika rehefa miresaka fanatitra de mazava ho azy fa famelan-keloka ny tiano lazaina amin'ny fanatitra famelan-keloka ny tiano lazaina amin'ny fanatitra mba azahoana famelan-keloka de voalaza le Daniel toko 12 zany de hoe natsahatra ny fanatitra tsisy famelan-keloka dia tafiditra ny fahavetavetana ozy izy zay le hoe hampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana nampitsarana ny fanatitra ka nampidirina ny fahavetavetana de eo indrindra pasteur le tian'le Matthieu 24:15 lazaina hoe rehefa hitanareo fa mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana mahatonga fandravana de tsina zany fa le olona zany zay tempoly ny fanahy masina ny tenany tsy tonga saina izy ny amin'ny etahany zay le fanjerevantsika tsy tonga saina izy ny amin'ny etahany zay le voalaza le apocalypsy toko 7 teo hoe tsy fantatrao fa ianao dia jamba mahantra ory mitanjaka sy ny sisa tsy conscient zany izy ny amin'ny etahany dia tsy mahatsapa fa mila fibebahana mila mibebaka tsy mahatsapa fa mila miaiky ny elony zay le hoe
natsahatra ny fanatitra natsahatra dia tafiditra amin'izay fotoan'izay lay fahavitavetana zay mahatonga fandravana de eo indrindra no anisan'ny efa voalaza teo zany ny teny ilaina ny ty le fifoazana ity ary efa fantatsika zany zao lay tontolo misy atsika ankehitriny hoe zay ke zany le tontolo misy atsika ankehitriny a zay mahakasika ny isam-batan'olona zay tempolo ny fanay masina izy fa rehefa tsy tonga am'izay le hoe fahatsapana zay izy ny ny etany zany a sy ny toetrany sy ny momba ny tenany dia tsy tonga am'izay le fibebahana zay izy ary tsy tonga am'izay le famelan-keloka zay izy fekekeloka dia zay le hoe lasa tafiditra lay fahavetavetana ao am'lay tempolony fanay masina de ny tena zany de eo indrindra le hoe le fifoazana dia tsy nafa fifoazana ny toe-pana araka an'Andriamanitra dia mafisy ny andalateny zay vakitsika le izy ato amin'ny fiomanana ao amin'ny fotoan-tsaratra farany pejy 8 de zao voalazany hoe ny fifoazany tena toe-pana marina araka an'Andriamanitra eo anivontsika no tena zavatra lehibe indrindra sy maika indrindra am'izay ilaitsika de vakiny ao ambanimbany ao de ozy izy tsy aharitra ny fisedrana nyvoaka an'Andriamanitra raha tsy misy fifoazana sy fanavaozana tsy hoekeny tompo ho ao amin'ny trano izay homaniny ho an'ny marina ny fanahy iray izay mahatsapa fa mahavita tena zay le izy pasteur mahatsapa mahavita tena mihevitra ny tenanao hoe ohatra n'izao sisisa tsy conscient ianao hoe zao ny tena etanao io e de ozy izy le voalaza teo hoe tsy hoekeny tompo ho ao amin'ny trano zay homaniny ho an'ny marina ozy izy ny fanahy iray zay mahatsapa fa mahavita tena zay zany tompoko ny tena mahazava-dehibe an'ity le fifoazana ity zay mahatonga le teniny Romana 7:10 de 1:10 hoe ora tokony foazantsika izao satria fatatsika ny andro ary eo pasteur ny mila mafisitsika ihany koa zany hoe ina moa zany le tena fifoazana mba tsy adiso ihany koa zany am'ty le fifoazana ity satria indraindray koa lasa afa le andraisana le fifoazana hoe fihetsiketsehana ve le izy lasa fihetsehana ve le izy lasa programa ve le fifoazana fa efa nisy fanazavana efa noraisika moa zany voalaza teo fa tsara foana ny manamafy mahakasika an'izay ya marina mihitsy zany pasteur Faner raha mijeritsika zany zava-misy am'izao fotoana izao de misy zavatra averimberina raha mijery amin'ny aina manjeritsika de misy zavatra averimberina de fandraisantsika teto mahakasika nyty fomba fiasan'ny atidoantsika izay miasa amin'ny alalan'ny saina de misy ny fieritrretana sy ny fisainana izany raha miresaka ny soratra masy mivoa amin'ny fanavaozana ny saina de tena ao mihitsy rehefa namorona ny olombelona ny pahary de hitantsika any amin'ny Genesisy 2:7 ary vovotany namorona ny Jehovahandriamanitra ny olona ary no fonony fofinaina mahavelona vavony de tonga olombelona izany hoe ny fahafahany ny pahary ifandray amintsika zany de ao amin'ny foibe ao amin'ny atidoantsika ao zany hoe ny fiainana ara-panahy zany de tena firaisana tanteraka amin'ny Kristy de zay no mampatonga ny apokalipsy 7:20 izay milaza indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana raha miresaka an'izay varavarany fo zay de lay ara-tsaina mihitsy izy io amin'ny teny vahiny de conscience mihitsy zay tsy mahatonga hoe tsy mety ho conscient isika de ity fifoazana ity zany de araka ny efa nambara teo dia fandraisana fanapahan-kevitra manokana ikatsaka amin'izay firaisana amin'ny Kristy zay satria ny jaona 2:20 de miteny izao ny voaloboka ianareo ny sambany raha miray amika anareo de amoy fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia
tsy afaka manao nahinany tsy hoe tsy afaka manao nytolesana de hoe tsy afaka mihitsy tsy manao tsy zay le izy fa tsy afaka manao ny sitrapony kristy satria sitrapo izy manateraka an'izay ao anatytsika fa tsy anjarantsika zay fa le firaisana amin'i kristy zany de tsy iny izy eo andraisantsika teto hoe discipline personnelle fandiniana voalohany indrindra ny sotra masina fa ny akamaroan'ny olona hoe tsy tena mandinika ny sotra masina satria ny fandiniana ny sotra masina de misy fipetratakina aloha voalohany indrindra ny fifantohana zany hoe rehefa mifantoka zany a de mandray zavatra rehefa mifantoka ka matoa zany tsy mandray zavatra de mbola tsy mifantoka ny atao hoe mifantoka zany de fehezina ny fisainana zany no azontsika atao no mifehy azy ka iny anefany a de mila fanazarana exercice satria mifantoka zany zao efa tena sarotra zany mifantoka zany satria tratra ny ady-piainana ny rotorotom-piainana ny avy-jana sy ny rehetra de any ka manokatra baiboly fotsiny a fa tsy tena mifantoka zany tsony ane ka le fifantohana io zany tena zava-dehibe izy io noho izany a io zany dia misy fanazarana mihitsy ka raha toa zany ka mbola misy zatra tsy sapanao eo fiainana aloha de zao mbola tsy ampy le fanazarana de ampio le izy ohatra namanokana zany zao raha ohatra rehefa mifomaraina rehefa reraka de sahirakirana fa rehefa zatra kosa de zao tsy mila famoazana fa tonga de lasa manina ho azy mifo azy ao anatytsika zay zany misy ny amin'ny teny vahiny ilazako azy misy ny antsoina hoe horloge biologique de arakaraky ny fanazarana apetraka ao zany de lasa fiainana la izy de zay zany anisan'ny hoe inona tokoa ny atao de io zany aloha lay a famantaranao ny tenanao le fanazaranao ny tenanao fa rehefa zatra mifantoka zany de tsisy zavatra manelinge de tsy ho voelingeliny zavatra develany ka io zany tena zava-dehibe satria anaty fifantohana zany a dia misy fahazavantsaina voaray de rehefa misy zavatra voaray zany de eo am'izay le hoe saintsaina fa ny tena any anaty any zany dia ao an-tsainao zany de misy zavatra saintsaina fa inona ny tena betsaka saintsainao de ny olana ary ny tena zava-dozy de betsaka no misaintsaina fankalana de mazava ho azy zany fa na inona ho ataony ny olona zay miaina ao anatin'izay de izao tsy tena iseho am'ilay vokatry ny fanahy fa raha toa kosa tena manana an'izay fifeheza tena manokana izay ifandray amin'i kristy isan'andro ary angataka ny herin'ny fanahy de ny fanahy masina ao aminy de anomboka raha vao mizotra amin'izay lalan'izay de anomboka isy fiovana eo amin'ny fiainany ka izy ty zany de tsy zavatra atao programa hoe andaotsika itokana ary andaotsika fa isan'andro ianao zany isan'andro de manana fotoana ifandraisana amin'i kristy ary manaova fisaintsainana lalina ary zay no averimberina matetika mba ho azy zay mahatonga ny hoe famoana izy hoe kanka tena zay mihitsy mizavety satria rehefa tanterana mantsy io rehefa ny fanazarana mantsy a rehefa manazarana tena de zao ny retsikitsika misy fiforonana neurone moa zany no ilazana azy misy fiforonana zay ka raha eva miforona zay zavatra nanazaranao azy zay de lasa fiainanao izy am'izay fotoana zay de zay le hoe fiainam-bavaka ka ny fandiniana ny soratra masina irery any no ahafahana manana an'izay fiainam-bavaka izay eny azo mazava be le voalaza ny ten'Andriamanitra sy ny fanazavana zay mena teo ho faranantsika amin'ny andala-tena anankiray ty tapany voalohany ty zay fanamafisana mahakasika ny zay le fifoazana izay ny vaninandro iainantsika kehitriny araka ny voalaza ny faminaniana hoe inona marina moa zany manahoana marina ny toejavatra miseho ankehitriny indrindra amin'ny fiainana ara-panahy araka ny faminaniana de efa mazava amintsika zany zay voalazany ten'Andriamanitra teo zay dia misy an'ty andala-teny ty amin'ny ty tadalana ty ihany fiomanana fotoan-tsarotra farany pejy 520 de zao ny voalazany hoe tsy maintsy isy fifoazana sy fanavaozana tarihin'ny fanahy masina eo zany de mbola manamafy ihany ko hoe ny fifoazana tompoko sy ny fanavaozana dia asa ny fanahy masina
asan'ny fanahy masina io ao anatin'ny olona tsiraray avy. Io zany tsy hoe zay araka ny voalazan'ny pasteur teo hoe anao programme tsika de andao hitokana ary tsika mandritra n'izao andro. Zay foana koa zany ny zavatra miseho matetika mba hisian'le hoe fifoazana fa asa mifanahy masina ao amin'ny isam-batan'olona no manatanteraka an'izay le fifoazana sy fanavaozana izay. Ary raha somary azavaina le izy zany de zao voalazany hoe ny fifoazana ao izy dia fiavaozan'ny fiainana ara-panahy. Fandraisana hery vaovao eo amin'ny saina sy ny fo. De zay le voalaza pasteur teo hoe le fifantohana, le fanokanana fotoana isan'andro, fifandraisana am' Jesosy eo amin'ny fifantohana eo amin'ny saina sy ny fo. Zay le hoe mitsangana indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Zay fandraisana hery vaovao izy eo amin'ny saina sy ny fo. Fitsanganana maty avy amin'ny fahafatesana ara-panahy. Zay zany le hoe fifoazana izy. Ny fanavaozana dia midika kosa fandaminana vaovao, fiovana eo amin'ny hevitra sy ny fisainana, fahazarana sy ny fomba amam-panao tanana. Fiovana eo amin'ny fisainana, fahazarana, ny fomba amam-panao ny hevitra. De zay le voalaza pasteur teo ihany le hoe mandray fanapahan-kevitra ianao, mila mandray fanapahan-kevitra ianao rehefa miroso eo amin'izay fifoazana sy fanavaozana izay. Isan'andro dia manokana fotoana fifandraisana amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fifantohana, amin'ny alalan'ny fandinihana ten'Andriamanitra, dia mandray fanapahan-kevitra ianao. Zay zany le hoe fanavaozana, fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fomba fiainana, fahazarana sy ny fomba amam-panao. Andeha anaraka hira anankiray isika dia hiroso amin'ny tapany faharoa tsika amin'ity fandinihana ny lohahevitra ity.
ndao atsika hiditra indray zany amin'ilay iraka zay efa voalaza antsika tamin'ny voalohany fandray zany lay loha hevitra fifoazana iraka faminaniana dia inona no azo ambara pasteur mahakasika an'izay loha hevitra izay. Mazava ho azy zany fa matoa nanaiky ny hofaty Jesosy Kristy anavitra ny mpanota izay tsy marina. Ndro manina toko 7:7 dia milaza fa tsy misy marina na dia iray ary. Fa rehefa niteny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny teny hoe vita dia azony zany ny zoa izay ahafany manamarina ny mpanota. Dia izay fanamarinana ny mpanota izay dia tiany Kristy ho vavolombelona izay ny mpanota hoe nareo mpanota tsy mendrika tsy marina isaina ho anareo ny fahamarinan'i Kristy ilay tsy nanana ota akory nanaiky hitondra ny heloka ny mpanota. Dia tiany Kristy ho vavolombelona zany ny mpanota hoe ianao mpanota tsy mendrika io fa rehefa tonga amin'ny fibebahana marina ianao dia mahazo famelan-keloka ary ambarao amin'ity zao tontolo zao ity fa vonona ny amela heloka. Ary zay indrina mantsy ny zavatra tiany Kristy atao iverenantsika ilay Luka 4:20 izay milaza hoe inona no ambara amin'ny vahoaka manerana n'izao tontolo zao. Dia Luka 4:20 dia vakina ny 7:7 ary mba hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jesosy ary ianareo no vavolombelona zany. Zany hoe ny olona zany rehefa no amarinina dia tsy mijanona eo fanamarinana fa miroso midingan'ny fahamasinana ka ny fahamasinana tsy na fa toetra ane. Zay le fahamasinana resana toetra dia ny toetra ny Kristy izay iny le hoe tafiany Kristy ny akanjo-pahamarinana. Zao no ko fantatsika ny fisainana ane no miseho ety ivelany fa tsy izy an'izany hoe tsy mahalala menatra zany tsy misy zany fa izy efa mamonina iny mamonina eritrerina izy. Fa misy fomba fiteny anankiray manao hoe dia ny tena ny menatra fa ina moa zay ny ilaina ny fifoazana zay mba tonga ny olona ahatsapa ay tena tsy mety zao fitafiko zao, ay tena tsy mety zao fomba fiteniko zao, ay tsy mety zao fomba fiainako zao. Dia zay mihitsy zava-dehibe satria zay ny tiany Jesosy hoe ianao amam-panotanao io ianao tiana ho vavolombelona ianao mila tonga amin'ny tena fibebahana marina ary tonga amin'ny fekekeloka marina dia ndana ambarao. Zao anefa tsy vitako zay amam-panota ary zay na tonga hoe tsy misy afaka mandray ny fahamarinana raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery any. Dia ny olona zany rehefa no amarinina dia zao nge mivoalazan'ny Romanina 5:5 Romanina 5:5 andinin'ny voalohany. Romanina 5:5 dia zao maka ny teny. Ko amin'izany satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe rehefa tafaverina zany io fihavanana io zay rava tany edena moa zany izy io fa Kristy nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana no namerina an'izay indray izay manamarina ny mpanota ary tiany roso midiny amin'ny fahamasinana izay ahafahany manao ny iraka. Noho izany lay ahafahana manao ny iraka izany dia rehefa toy izany le vaky teny eo amin'io Luka 4:20 io dia zay ny dikan'le hoe mitoetra satria zao no toyny amin'izay rehefa eo 7:7 ary indro zao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoera eto tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any ambony. Izany hoe
na dia no hamarinina ary misika tena mbara ho marina fa mbola omena n'ilay hery ka io hery io dia hery atonga ny mpanota anankiray aneo ny vonina kristy eo amin'ny fiainana zay le hoe mizotra midingan'ny fanamasinana ny fanamarinana zany tonga dia ndre mandeha fotsiny rehefa mibebaka ny mpanota dia hamarinana fa ny dingan'ny fahamasinana zany dia miandalana ary zay no hitakina ny asan'ny fanahy isan'andro isan'andro zany zay le fanokanana fotoana iarahana amin'ny kristy isan'andro isan'andro ary indrindraindrindra ilay fisaintsainana dia rehefa manatanteraka an'izay dia zao tiany kristya mba ho iraka ka io hery io lay mitoetra eto zany dia io tena io mitoetra io a tsy fotoana lava be koa hoe roa taona telo taona lay mitoetra tsy zay zany lay mitoetra fa rehefa mitokana ianao ka tena mahavita an'ilay fifantohana dia mihamazava ny saina dia misy iraka mpanaovana tahaka ny Filipa efa ndraisantsika teto Filipa hoe rehefa dia ny fanahy dia niteny tamin'ny Filipa mandehana makery amin'ry ka lesa iry dia ohatr'izay ihany koa Petera raha mbola nieritreritra amin'ny fampitana dia indreo nisy telo lahy zany hoe zava-dehibe mihitsy ilay fifoazana satria andray fahazavantsaina ary andray ny hery hoentina manatanteraka n'ilay izy satria betsaka ny miteny zay efa nanao conférence fa ohatran'izao ka zay indrindra lay izy io zany rehefa ny fanahy no miasa dia ny fanahy no hitarika anao ny amin'ny toerana zay fa tsika maty lasa tsika ny mamaritra dia vizantsika satria tsy ohatrany hoe tsy mahita fahombiazana satria lasa sika ihany koa no lasa mamaritra ny fahombiazana fa raha resantsika ne ny asan'ny apôstôly ny bokin'ny asan'ny apôstôly a dia jereo fitarihan'ny fanahy avokoa satria rehefa resana moa dia eo amin'izay moa lay hery resahana io dia resahan'ny asan'ny apôstôly toko voalohany amin'izay le izy rehefa avy eo lay hoe fahazahoana an'io hery io dia vakitsika lay iteny amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany la hoe inona lay hery avy any ambony dia vakitsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany diny favalo fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko jereo tsara fa verina ihany lay teny ary ho vavolombeloko any jerosalema tserinjodea ary samaria hatramin'ina farantany izany hoe ny fitoriana ny filazantsara am'izao am'tany misy zany dia tsy fahalalana tsy connaissance tsy hoe mahay teolojia fa vavolombelona inona avy hatrany misy fiovampo avy hatrany izay tsapa ary ny tena kristianina marina dia tonga amin'ny fiovampo marina ary zay ny mahomby indrindra ny vokatra mahomby indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara dia io vavolombelon'ny fiovampo io ary rehefa io no miseho dia tena tsy azo eritreretra io zany tsy afaka mametraka statistika amin'ny tsika ary ny ara-panahy tsy araka statistika fa ny fombafomba behavana no mila statistika fa ny resaka ara-panahy kosa tsy voafeh satria rehefa jerena eo amin'ny asan'ny apôstôly rehefa toizany io teny io dia izao rehefa ny ray saina ny mpianatra dia io moa le pentekosta nilazana azy dia ina ny zavatra nitranga tonga dia ndray andro fotsiny nge zareo no nanambarany teny dia nisy firina n'olo tena ho an'i jesosy tamin'ny alalan'ny batisa nisy 3 arivo ary mbola nitoy ale dia ny maro zany hoe tena mifampiankina tanteraka ny fifoazany tena toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny iraka izay ampanaovana ary zay no olana dia resahana eto hoe mipetsaka matsy miteny somary atsidika kely zany ny amin'ilay hoe io fitoriana anazavana an'izay hoe lay fiovana tanteraka amin'ilay misy fomba fiteny anankiray hoe ny mpaminany tsy masina an-taniny tsy hoe ny mpaminany tsy masina an-taniny fa ianao le milaza hoe manany fahamariny dia le fomba fanehoanao azy ny olana amin'ny teny vahiny dia le approche satria fanambarana amin'ny fahalalana sy ny feheverana hoe zao dia ndraindray raha mahery vaika ny fomba iresahana azy ahoana moa amin'ny fomba mahery vaika no iresahanao azy dia mety hotofonga le olona ka eto zany a lay fahazavantsaina omeny fanahy azy dia manomenao fahendrena ny amin'ny fanambarana io iraka io satria misy zavatra ambara ao dia le fahendrena omena
fa raha fahendrena rehefa mifanahin'ny kristy no anatinao tsisy olona tsy toritory fo zany fa matetika ny fahalalako sy ny fahaizako no entiko dia indraindray ary manao fampianarana mamatrapatratra dia ina mivokany any amin'ny mandratra ny foniny hafa ary eo indrindra ny hoe rehefa mazava ao an-tsaina tsara zany la izy satria moa io Luka 4:4 io dia mbola resany eo amin'ny 9:7 hoe nanazava ny saina afantatra ny soratra masina afantaran'ireo mpianatr'ireo ny soratra masina sy ny tena heviny ary zay indrindra zany hoe la iraka zany dia ny fanahy ihany koa ny tarika satria rehefa resana mantsy ny Matio 7:20 dia milaza ny eo amin'ny 9:20 fa efa dia nyteny mihitsy Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra dia eto mantsy ireo mila zavaina efa nresantsika tamin'ny fa mila averina le izy mba ho azo tsara koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny mandeha zany fafana mandeha afaka mandeha ny izanizy fa le atonga mpianatra eo ny olana tsy mety tonga ho mpianatra tonga mpianatra izy satria ino lay nyresantsika na zavantsika tamin'ny eno lay fahefana resana eto dia misy teny grika anankiroa lay dynamis sy le exousia le dynamis iny efa eo fa le exousia omena manokana iny iny zany ara-potoana na miteny voany hoe ponctuel ary indrindra mantsy mila azo tsara hoe misy olona mihevitra hoe namoaka devoly dia tamin'iny fotoana iny fotsiny fa tsy hoe alasa io misy mpamoaka devoly tsy zay izy io fa le fahefana omeny Jesosy ponctuel hoe satria fantany ianao fa eto mila an'izay ianao afaka manao io dia ataovy ary le izy eo dia rehefa navita ianao to dia tsy hoe manana an'izay tsy zay zany le izy tsy zay le exousia ka eo zany mila azo tsara zay zavatra zay amin'ity fitoriana fanambarana ity fa rehefa miplaniny Jesosy no arahana fa mahita fahombiazana fa tsisy reraka zany ary mahita vokatra foana rehefa ny fanahy miasa fa saingy hoe ny amin'izao fotoana izao lasa mampiasa fahalalana andrindra moa lasa ny teknôlôjia moderna mihitsy zany zao no entina mahazo olona betsaka dia lasa tafiditra am'laisaka hoe inona moa zany fanehoana ny tena fotsiny amin'ny teny vahiny hoe popularisme ary ny zava-doza ara dia tafiditra anatina vedetisme ary matetika ara aseho mihitsy ohatrany karazana démonstration spectacle le atao ka ny olona moa tia an'izay dia tonga maro izy fa rehefa avy eo tsy hita hoe manahoana le izy ka eto zany aty amin'ity vanim-potoana farany ity ny mahomby indrindra dia ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fiovampo ary io fiovampo io ny fahagagana io ny fahagagana omeny soratra masina fa ny fahasitranany zany ane tsy hoe fahagagana ny fahasitranany fa ny fahalalana amin'ny fanasitranany efa nomena tahaka an'izany hoe ny dokotera sy ndraindray fa ny olona mantsy lasa mihevitra hoe izy ny manasitrana avy amin'ny alalana zany tsy zay le izy fa nomeny reny fa ny fahagagana lehibe indrindra dia hoe iny ary ny toetrany tony ova satria izany afaka nova ny toetra tsisy ane asa mifanahy fanavoana ary tsika mantsy lasa tady zay koa hoe ny fampianarako nanova ny toetra tsy zay fa asany fanazan'izay ka eo indrindra pasteur ohatra misy texte izay manamafy an'izany zavatra zay resahany zay mba afaka zay indrindra pasteur hofaketsika le andalateny fa amafisy ny ten'Andriamanitra le voalazany pasteur teo zany hoe amafisitsika le izy hoe le iraka tompoko dia tsy hoe fampianarana goavana be na toteny na conférence fa mazava tsara le voalazany ten'Andriamanitra hoe ny anomezana atsika an'le fanahy masina dia mba ho tanteraka le hoe ho vavolombeloko ianareo zy Jesosy zay ny izy azo eranareo ary ho vavolombeloko Jesosy Kristy fa tsy hoe azo eranareo dia ho lasa prédicateur kalaza la lasa olona tsy zay fa azo eranareo izy amin'ny ilatsa'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko zay mihitsy zany lay iraka zay tiany Jesosy ho tanterahantsika dia iny moa le fandray araka le voalazany pasteur teo amin'le Matio 7:20 le hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra toko sy andininy zay
manamafy an'izay zany am'le asan'apôstôly toko faefatra de fatelo ambin'ny folo a miresaka ny amin'ny petera sy jaune de voalaza ny ten'andriamanitra hoe petera asan'ny apôstôly toko faefatra andiny fatelo ambin'ny folo ary no nahita ny fahasahin'ny petera sy jaune izy sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy ro lahy dia gaga zay le voalaza teo pasteur hoe ny fahagagana lehibe indrindrany e de tsy ny fahaizana mandatenina ohatran'izany e fa ny fiovampo zay ny fahagagana lehibe indrindra de zao ny voalazany gaga izy ozy izy inona na gaga azy satria fantany tsara fefa niaraka tamin'i Jesosy izy ro lahy gaga izy ireo satria fantany tsara fefa niaraka tamin'i Jesosy izy ro lahy zay le zavatra miseho le fiarahana am' Jesosy vokatry le fifandraisana tamin'i Jesosy zay niteraka fiovampo tamin'ny petera sy jaune zay no nahagaga reto ola reto rehefa nitory an' Jesosy Kristy izy ireo naneo an' Jesosy Kristy tsy mifahaizana izy ireo tsy no ny fahaizana satria mazava mihitsy le teny hoe tsy mpahay lalàna izy ireo izy na nampianarina tsy no ny fahaizana fa satria hoe efa niaraka tamin'i Jesosy Jesosy de andao maky andalateny atsika ato am'ty taridalana ity anaparany any pejy fa 5:50 am'zato de zao ny voalazany de ozy izy ny osotry ny fanahiny no amendrika ny mpiasa mihoatra no ny fanofanana avy amin'ny toeram-pianarana momba ny aisoratra mazava tsara voalaza hoe ny osotry ny fanahy ozy izy no amendrika ny mpiasa mihoatra no ny fanofanana avy any amin'ny toeram-pianarana any amin'ny université mianatra teolojia mivoaka manana doctorat sy ny sisa de voalaza eto hoe ny osotry ny fanahy no amendrika ny mpiasa mihoatra no ny fanofanana avy amin'ny toeram-pianarana samy hafa zay le hoe de raha vao miresaka ty iraka ity sika de mbola asa ny fanahy masina ihany ko tompoko mbola asa ny fanahy masina io fa tsy asa noho ny fahaizanao na noho ny fahalalanao na zavatra ohatran'izany dia mafisiny le izy ireo olony finoana sy ny vavaka dia ho voatery androso amin'ny kafanampo-masina hanambara reo teny omen'Andriamanitra azy ireo olony finoana sy ny vavaka de mbola manamafy an'le voalaza teo hoe tsy noho ny fahaizana sy ny fahalalana fa finoana sy vavaka no hanambarana ny teny omen'Andriamanitra de milaza karazan'olona izy eto amin'io pejy ihany de zao le izy ampiasain'Andriamanitra hatramin'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra azy izy de zao ny voalaza ireo zay mandray any Kristy ho mpamonjy ny tena manokana dia ho tafajoro amin'ny fitsapana sy ny fizantoetra am'ireo andro farany ireo na dia ireo mpianatra zay pasteur tsara tsindrina hoe manao mpianatra fa enao aloha voalohany indrindra enao mpianatra Jesosy Kristy enao de ozy izy eto na de ireo mpianatra tsy mahay mamaky teny sy manoratra aza kanefa atanjany finoana tsy azo gozogozona any Kristy dia ho afaka hanohitra ireo fisalasalana sy ireo fantaniana mety apotran'ny olona tsy matoky ka mpamenatra foana ireo mpaniratsira ny tompo ozy izy ny tompo Jesosy no hanome ny lelany efa mahay sy ny fahendrena an'ireo mpianany tsindrina tsara an'ireo mpianany ka tsy ho hain'ny fahavalo ho toerina na ho lavina ny tompo Jesosy no hanome lelany efa mahay sy fahendrena ho an'ireo mpianatry Jesosy zay le mazava be le fanazavana manamafy an'lay voalazany ten'Andriamanitra ao Matthieu 7:20 fa 7:20 de ozy izy
nahoana azy izy no manana izany hery izany ny tsy nahita fianarana fa nahita fianarana kosa tsy manana fantaniana petraka de izao mivaliny ireo olona tsy nahita fianarana dia tafiditra tao anatin'ny rivotra madio sy mazava ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny finoana any Kristy fa ny olona nahita fianarana kosa dia niala niodina tamin'ny fahamarinana de amarana anazy de ozy izy ny olona malahelo ozy izy ny olona malahelo no vavolombelon'ny Kristy tsy vitany ny manam-pirofo amin'ny tantara na amin'ny antsoina hoe siansa ambony fa avy amin'ny ten'Andriamanitra kosa no anangonany pirofo mahely vaika ny fahamarinana zay ambarany eo amban'ny fitarian'ny fanahy dia madio indrindra ary tena mazava sady misy hery tsy azo indikevitra ka tsy azo toerina ny fanambarany volaza hoe ny olona malahelo tsy nahita fianarana tsy nandalo toeram-panofanana maro samihafa no vavolombelon'i Kristy zay le hoe tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy izy fa azo eranareo amin'ny latsany fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko hoy Jesosy Kristy mazava ny voalazany andala teo pasteur mahakasika ny hiraka hoe fomba ahoana moa ny tena hanatanterana an'ity hiraka ity de io koa zany le tsara mafisina hoe tsy programa koa zany izy io tsy programa io amboarina hoe de amin'ny fotoana zao tsika no andehanao an'le hiraka hoe isaky ny amin'ny volana zao de miandra zay ianao hoe roviana moa zany le fotoana anaovana an'le izy amin'ny volana me no anaovantsika le fitoriana de miandra ianao tsy zay koa zany le hiraka fa zay le hoe asa mifanahy masina io ary le hiraka dia vavolombelona le izy kay fiainana zay mijoro vavolombelon'ny Jesosy Kristy zay le izy ina no azo ambara pasteur am'tianatsika ny fandarana am'ty sabata ity zay indrindra mantsy no hoe ny fidirana ny fiainana ara-panahy na ny famboliana ara-panahy de io zany tena isambatan'olona ary rehefa mandray ny fahazavana izay hoen'ny fanahy masina de tonga de mandray fanapahan-kevitra mianga avy hatrany zany hoe ny fanamarinana zay nataon'i Kristy ny sainy ho an'ny mpanoto io dia tiany mba ho vavolombelona zany izay manaiky azy izay manaiky an'izay satria ny saina ho atsika le izy fa mila ekena sy raisina de ny fomba fanekena an'izay de zay le hoe ekena amin'ny finoana voalohany indrindra hoe miasa ny fanahy ary rehefa miasa ny fanahy de mitarika ao amin'ny tena fibebahana marina ary rehefa mibebaka marina de tonga amin'ny fihikekeloka de mahazo famelan-keloka de mila porofony zay hoe famelan-keloka zay matsy ny finoana de ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita le zavatra antenaina zany eo zany le mila mahazava tsara zay io zavatra antenaina io de ina faritana le izy amin'ny mampanotana rehefa mibebaka de voavelany eloka manantena zany fa voavelany eloka de eo am'izay asehoia raha fa voavelany eloka izy zay zany le hoe miroso am'dingan'iny fanamasinana rehefa tafin'ny Kristy anao le akanjo-pahamarinana de porofo efa nitafy an'izay akanjo-pahamarinana zay de misy fiovan'ny toetra miandalana zany eo anatin'izay de aoko vavolombelona zay ianao ary zany ny fitoriana mahomby indrindra am'izao vanim-potoana misy atsika izao ary zay indrindra hoe io zany dia tsy hoe akory tsy miandry intsony zay matsapa tsy miandry intsony fa tonga dia afaka mianga avy hatrany mijoro ho vavolombelona ny am'izay ary zany no hiraka zay mpanaovana ny mpanota aneo ny fahamarinan'i Kristy izay atafiny anao ary asehoy izany endrika izany
ka io zany tsy endrikendrika intsony io satria ny fifoazana mantsy dia ao amin'ny fony miainga zany eo amin'ny fodim-pisainana mihitsy ao koa fantatsika mantsy fa niotany de tsy ina fa fodim-pisainana tsy mankatoa e fa iny fodim-pisainana tsy mankatoa iny a mila maty amin'iny ary zay le hoe maty amin'ny ota ka rehefa tanteraka zay de misy fanavaozana lehibe ary rehefa tanteraka io fanavaozana io de ho hitan'ny hafa taratra zany zay ary am'izay fotoana zay de ahomby ianao amin'ny fitoriana de moa mafisana kely any lay fanany faminaniana zay nyvakina teo fa io zany tsy hoe ny manabaiza fa na iza na iza ka manaiky ny fiasa ny fanamasina de maniraka an'izany a olona izany Jesosy a mba ho vavolombelona tsy resaka ara-pahalalana io zany tsy resaka fahaizana io tsy resaka hoe fambonina saranga na hoe fananana fanomezam-pahasoavana manokana tsy zay fa ny rehefa miasa ny fanahy de aniraka ny olona arsema tonga ny Jesosy ny teny hoe koa mandeha any ianareo de atao mpianatra ny firenentra manao bataiza amin'ny anarany ray sy zanaka ary fanamana de eto am'izay le izy sady ampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo iza zany lay mahatateraka lay mpampianatra ane ny resaka eto hoe fa tsy lay ampianarina fa matetika mantsy lasa lay ampianarina ny terenao atateraka fa hainao ary zay mahatonga hoe ity asa ity zany de tsy fahalalana fa lay fahalalana nampiarina ary vavolombelona zany ary am'izay fotoana zay de ahomby a ny fitoriana ny filazantsara mazava le voalaza pasteur ary azo am'izay zany zao le teny apôstôly Paoly le milaza amina hoe asiko mafy ny tenako manga sisa asiko mafy ny tenako mangana fandraozy izy nitory tamin'ny sasany aho nefa lavina ny tenako mazava be zany zao zay teny apôstôly Paoly zay zany tena tiany apôstôly Paoly olona zaina amin'iny hoe asiko mafy ny tenako ho mangana andrao nitory tamin'ny afy ianao nitory tamin'ny afy ianao tsy haiko amin'ny lafiny mahasamihafa zany zao azonao zany zao le hoe mifitoriana le iraka hoe nitory tamin'ny afy ianao kanefa lavina ny tenanao lavina ny tenanao io de zay le izy hoe tsy resaka fampianarana fotsiny zany io hoe mampianatra sy mitory teny mandaha teny sisa sy sisa de efa vita zay efa nitory tao efa niasa tao amin'io tanàna io zay sisa tsy zay zany le izy fa mazava be le volazany ten'Andriamanitra ary apôstôly apôstôly Paoly ankio de milaza manao hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara sisa matetika ankio tsy tena tsapatsika marina ny zay teny apôstôly Paoly zay lozako raha tsy mitory de ohatran'ny fandraisana zay zany de hoe miezaka ianao hoe loza raha tsy mitory an'ity filazantsara ty loza de miezaka ianao etseroa de manenjika etseroa mitety mivezivezy sisa tsy zay koa zany le izy pasteur fa tena hoe fiainanao mihitsy kay le fitoriana fiainanao isan'andro san'andro kay le fitoriana de azonao tsara zay koa zany dikan'io tenin'ny apôstôly Paoly hoe loza raha tsy mitory ianao isan'andro i fiainanao zany kay zany isan'andro dia fitoriana ny filazantsara zay le izy fitoriana ny filazantsara de tsy tokony ho tapaka mihitsy zany hoe androany ve anao mampiseho an'izay ny fiainanao de rapitso manahoana rapitso de zay indrindra le dinga ny fanamasinana isan'andro dia mila mahazo antoka ny lay fanamasinana ianao avy amin'ny fanahy masina zay atonga anao ho vavolombelony Jesosy Kristy isan'andro zay indrindra mantsy anamafisana an'izay de andonge vakitsika ny volazan'ny Luka toko 10 satria resaka fahefana le nyresantsika teo de mba tsoa ho any amin'ny fahatso-kevitra no andraisana azy Luka toko 10:10 de zao ny volazany teny indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresiny hereretra ananan'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo akory kanefa 20 kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo zava-dehibe zany zay io zany tsy avy aminao
fa le exosia zany le faefana exosia de anytonga ny olona ho mpianatra fa le dynamisy manana an'izay daholo rehetrarehetra fa le exosia ponctuel zany hoe ara-potoana de zao ny vokany zany de tadisa raha nyvokany fa ho voasoratra any amin'ny bokyny fiainana ny anarany ary zay mihitsy ny fitoriana ny filazantsara ka izy arak'ilay teny teo lozako atso mitory ary zao mana fa so de hoe nitory aho fa ny anarako indray no tsy misoratra boky ary tena zay ma hoe tsy afaka misaraka ny fifoaza tena toe-panahaka an'Andriamanitra sy niraka satria rehefa mifo de mandeha manteraka ny noho izany ny fitoriana filazantsara zany de zao tsy programa tsony fa hainao zay mandray zany zao tonga de maniny miangy avy hatrany fa tsy hiandry an'izy andray hiandry conférence hiandry conférence fa ianao mihitsy no vavombelona rehefa nteny zao ianareo ny tempolony fanamasina izay efa nomena sy efa azonareo zay le fahazavantsaina ihany ko aniraka defa andehana tanteraka ny iraka ka izao ny fiangana de zao hoe ataovy ny finamanana fa reo namana rehetrarehetra hoe fa inona daholo reo toko entinao any an-dana zay hoe tsy mitady intéressé tsony fa iza le izy efa eo amin'ny manodidina anao eo misy fifankazarana tokony atao misy fifampiresana tokony atao misy endrika fifandraisana mila volena sy mila n'izany fa tsy miandro hoe asiana zao na izao na izao fa isam-batan'olona mandray ny fahazavantsaina omeny fanahy de tary ny fanahy hoe zao ny fotoana atsy ianao mandeha io araroty fa efa misy an'reto namana efa misy an'reto havana misy an'reto efa zany any ilay izy andrina moa tokantrano sady ao tokantrano ane dada manana namana neny manana namana ny ankizy manana namana ny ampianarana sy ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany efa fotoana zany zao ka raha iny manararoatra azy fa tsy ihany satria lasa tsika ma lasa simba n'le programa de miandry programa de miandry programa kanefa ianao mihitsy no irahana ho vavolombelona fa rehefa azy zany zay de tena hoe ho vavolombelona tokoa ary zay mahatonga le hoe inty aho irao aho andeha aho tapitra ny fotoanatsika tamin'ity sabata ity raha sitrapon'ny tompo dia mbola hiaraka eto indraytsika amin'ny fotoana manaraka andinika ny ten'Andriamanitra mahakasika ny fifoazana ny iraka ary ny faminaniana fa dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavatsika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny fahalianatsika mankasitraka ihany koa ny amin'ny mpikarakara n'izao fandarana izao ary indrindra isoratsika Andriamanitra mbola nanome atsika fotoana nahafantaratsika marina ny tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny tsiraray avy amin'izao andro farany izao andeha hoentsika mbavaka ny teny sy ny afatra rehetra izay noraisitsika tamin'ity sabata folakandro ity. hivavaka isika rainay izay any an-danitro ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany tombotombo mpatsanga ny mpanjaka mefa ny zavatra rehetra atolotray ho anao re any ny dery sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafehezana ny fisainay ka mahatonga anay anoto anatrehanao ka tanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao Jesosy satria avelanao tanteraka izao fandarana izao mangataka ny fahazavantsaina avy amin'ny fiainanao masina mahafany mahafatra ny sitraponao amin'ny alan'izao fandarana izao ka hitondra fifoazany tena toe-panahy araka ny Jesosy marina izany ary hitondra fanavaozana mba hampahomby anay amin'ny iraka izay mpanaovanay anatin'ny vanim-potoana sarotra satria ny vanim-potoana izay misy anay dia sarotra tokoa no maneho anao kanefa aikay ny voalohany indrindra ka izay ny tokony ho vavolombelona aoka ho tsapanay zany ka iseho eo amin'ny fiainany tsiraray avy zany ary isiako ny any amin'ny hafa ihany koa ary aoka anaiky izay mba ho irakao ka hita fahombiazana ary indrindraindrindra hahafahan'ny hafa ihany koa mandray fitahiana avy aminay ho an'ireo izay mifanerasera aminay ho an'ireo izay mifankazatra aminay mba hahafahan'izy ireo ihany koa miaona aminao Jesosy koa tanterao eo amin'ny tsiraray avy izany tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen amen.
eny ary tompoko dia mametraka ny mandram-peona ho amintsika rehetra ny fiaitanany tompony ho amintsika tsirairay avy ary Andriamanitra tokoa ny hanamarina ny teny fikasany eo amin'ny fiainatsika ka ny fiainatsika dia ho vavolombelony ny asan'i Jesosy Kristy ao anatsika ho vavolombelony teny fikasan'Andriamanitra ihany koa ny fiainatsika tsirairay avy mametraka ny mandram-peona amintsika rehetra mandram-peona pasteur dia mampatsiahtsika ihany koa zany fa raha misy ny fantaniana avy amintsika dia afaka mandefa izantsika ao amin'ny afatra miafina moa ny filaza azy na MP zany amin'ny ny fifandraisana ny radio azisy tana zany enina amby zato teboka efatra dia miditra ao tsika dia afaka mandefa ny fantanetsika ao anatin'ny afatra miafina ao amin'ny pejiny radio azisy tana enina amby zato teboka efatra FM miraso atsika rehetra tompoko Andriamanitra ny hitatsika rehetra mandram-peona tompoko mandram-peona tompoko Aiti lai tanana vaovao
toko amin'ny famaranana izao sabata izao sika ry ava-malala nipijery sy mpanaraka izao fotoana izao koa mialohan'ny amakitsika ny ten'Andriamanitra sy andraisantsika izany mba ho fampahirezana dia andeha isika hanondrika ny loha hivavaka. Revaka masina sy tsara indrindra an-danitro misaotra midera mankalaza ny anaranao satria Andriamanitra lehibe anao, Andriamanitra fitiavana mitady izay asoanay mandrakariva. Misaotra ny amin'ny tontolo andro fiaino fahafinaretana izay nodiavinay teto, koa amin'ity famaranana ny fotoana ariva ity zay dia ty andray ny teninao, ilay teninao zay faniriny tongotra sy fanazavana lanay mba andraisanay fampahirezana hoentinay miatrika indray ny anemana vaovao. Koa metezanao iaraka aminay mamelany elokary mamindrafo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anirina izany vavaka izany. Amen. Eny ry ava-malala, amakana ty fotoana ty tokoa sika ary te hitondra ten'Andriamanitra andininy anankiray izay hoentintsika mamarana izao fotoana izao tokoa ny tena amin'ity fiafaran'ny folakandro ity. Ka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Jaona no andeha hodiniantsika. Filazantsara soratan'ny Jaona toko 5:7-30 no andeha hodiniantsika amin'ity fotoana ity. Vakitsika zany rehefa hitanao any amin'ny toerana misy anao any. Jaona toko 5:7-30 zao ny vaky ny teny. Dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Ino moa ny tian'izany horesahana amintsika? Mialohan'ny andraisantsika sy amavahantsika izany, andraisantsika lesona dia manasanao mba anaraka ty toe-javatra anankiray izay niaina lehilahy manam-pahaizana anankiray tany ampitan-dranomasina tany. Ny tantarana lehilahy anankiray anisan'ny manan-tsaina indrindra eto amin'ity tany ity dia ingay Frank Albert Einstein no andeha horesahantsika. Ndray andro rehefa nandray fiaran-dalamby izy ary nitaingina izany mazava ho azy fa misy toerana tiany atongavana dia rehefa nandeha ela teny zany ny fiaran-dalamby dia nisy ny atao hoe contrôleur na ny mpanara-maso zany hoe iza ny olona miditra fotsiny na mandeha fotsiny amin'ilay izy fa tsy nandoa-bie ary tsy nandoa saran-dalana izany dia misava-bie ny contrôleur reny fantatsika tsara. Ary rehefa tonga teo amin'ny efitra kely izay misy an'ingay Einstein ity contrôleur ity dia nanomboka ny sava ny olona anankitelo teo akaiky teo dia efa nanomboka ny sava ny paosiny sy ny tany naty poketriny ihany koa ingay Frankenstein. Ary rehefa ela ny ela dia tonga teo aminy fanontaniany ingay contrôleur hoe ny bianao azafady tompoko, dia nikropaka hatrany ingay Frankenstein. Ary rehefa avy eo dia tsy andriny ty lehilahy contrôleur ity fa rehefa avy eo miverina ozy izy mijery ny bianao fa sa vao moramora sa vao miandalana. Dia lasa ingay contrôleur nandeha tany. Ingay Frankenstein zavainy daholo nijereny tany ambany seza, nijereny taiza karofony daholo ny entana tao anatin'ny kitapony ny paosy efa impiry savaina tsy hita lehibe.
tsy hita lehibe iaho izy vao hoe inona reny atao io ny verina na moa ny varavarana atao amin'ny kabina kely misy an'izy ireo le contrôleur ary rehefa miverina dia nanontany ihany hoe hita ve le izy tompoko de hoe nga Frankenstein hoe tena tsy hitako le izy tompoko tena tsy hitako le izy sady sanganehana tsy hitany zay atao zany dia hoe le ga contrôleur hoe aza manahy ianao aza manahy ianao fa ianao nge olona fantatro ianao fa nandobieny nando sarandalana ianao fa tsy hita tokoa ngamba lehibe fa tsy mba isan'ireo olona zay kifetsifetsy ianao ka tsy any ane ny olana ho inga Frankenstein fa inona ny olana ho inga contrôleur ka tsy hitako hoe aiza ny toerana tokony ialako ry havana eo amin'ny fiainana mety mbola tsy nanao fanandramana toy izany ianao ary ny tianao resahana koa dia zao hoe eo amin'ny ara-panahy koa fe mba mety manao zavatra toy izany de makaiza moa zany ty fiainantsika ara-panahy ty de makaiza ty zavatra ataotsika isan'andro ity indrindra eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany ny fiainan'ny jiosy dia tahaka izao rehefa mandika ny tenin'Andriamanitra izy de misy tanjona ao amin'izy ireo izao no voalazany lehilahy raby anankiray ao amin'ny boky atao hoe misina na misy an'ireo fitsipika isan-karazany zay nataon'ny jiosy ho tandremana ny aina atao amin'ny taonjato voalohany ity raby ity atao hoe Hilel ny anarany de izao ny soratany izay mahazo izay voasoratra ao amin'ny Tora de mahazo ny fiainana ho amin'ilay tontolo ho avy izay zany no ny soratany zay ary dia toa maneho taratra ny fiainan'ny jiosy tamin'izany fotoana tokoa izany indrindra tamin'ny andron'i Jesosy izay natokan'i Jesosy hiteny izay voaresaka atao amin'ity Jaona 5:7 ty manao hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anaonareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara teo amin'ny jiosy zany dia nananatra azy ireo Jesosy fa izy ireo dia mandinika ny soratra masina satria amin'ny alalan'izany no eritreretan'izy ireo fa anana fiainana mandrakizay araka izay voalazany Hilel teo hoe raha ohatra ka azonao tsara zay voasoratra ao amin'ny Tora dia mahazo ny fiainana ao amin'ilay tontolo avy ianao Jesosy nefa dia milaza eto hoe ireny no manambara ahy raha ohatra ka diniatsika izay voalazan'i Kristy eto dia raha toa ka atao jery somary maimaika le izy dia ohatra ny teny mandidy izany le izy hoe dinihinareo ny soratra masina fa raha toy izantsika le izy dia mazava ny hevitra tiany Jesosy resahana hoe satria ataonareo fa ao aminy no nanareo fiainana mandrakizay zay zany ny jiosy izay novakian Jesosy teto hoe matoa zareo mandinika ny soratra masina matoa mandinika ny Tora izy ireo dia mikatsaka le fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fahalalàn'izany soratra masina sy fahalalàn'izany Tora izany fa ny atsika kosa ahoana mazava ho azy fa ireto jiosy ireto dia tsy nino an Jesosy ary zay tsy mino zanaka dia tsy manana fiainana ao aminy no raisitsika ny fahazavan'ny fialazantsara na dia jentilisa ary isika ary manohy mandinika ny soratra masina isika fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe movy hoe mandika ny soratra masina araka izay aniriny Kristy azy isika sa mandika ny soratra masina izay tomanao ho tahaka ningay ny fanandramangay Frank Albert Einstein izay nandeha fiaran-dalamby fotsiny fa tsy fantany hoe aiza izy ny tokony hiala satria tsy hita lay torolalana na ny milaza ny toerana tokony hijanonany sy tiany atongavana izay mantsy ny zavatra miseho eto hoe
mandika soratra masina any reto jiosy reto kanefa makany amin'ny tsy fantany hoe aizany tokony ho alehany any amin'ny tsy izy satria amin'ny alalan'le fahalalany soratra masina sy ny tora no eritreretany fa atogavana an'le fiainana mandrakizay jesosy nefa dia milaza hoe ireny no manambary ay ary aoka tsy adinitsika ny andininy faefapolo fa milaza ny ao hoe kanefa tsy mety manatonay ianareo hanananao fiainana ry havana ny ten'andriamanitra dia jiry fanazavana ny lalantsika fa neniny tonga tsy fanazavana ny lalako ny teninao hoy ny mpanao salama ary marina izany rehefa diniantsika ny ten'andriamanitra dia fantatsika ao hoe iza le lalana iza ny fahamarinana iza ny fiainana dia manaraka izany isika jesosy kristy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana ka izay mandika soratra masina dia mahalala izay ambarany soratra masina dia kristy izany ilay afaraniny dia ny kristianina ara-panahy rehetra ka aoka mba handinga soratra masina isika ary efa mahafantatra zay voalazan'ny soratra masina dia hanatona any kristy ilay lalana fiainana ary fahamarinana dia azo ny fiainana mandrakizay isika aoka rahatsika tsy hanao tahaka ny jiosy raha toa ka handinga soratra masina mandritra ity herinandro ity indray fa handray zay voalazany tenin'andriamanitra ary apiatra izany indrindraindrindra irakitra izany eo am-po ary iaina zany voalazany tenin'andriamanitra izany ahalala any kristy ary anatona any kristy ho tafaray amin'i kristy andriamanitra ny hitahtsika ary manao fanandramana tsara tahaka izanysika dia ho hitatsika fa mitarika atsika eo amin'i kristy zay voalazany soratra masina ary mihina manapa-kevitra ny amin'izany isika ombany atsika andriamanitra mandritra ity enemana vaovao zay mitsidika sady eo anyloatsika ity rarosoanao tompoko amen tomboandriamanitra eo misaotra anao satria manoro lalanay hatrany ianao amin'ny lalan'ity tenin'ny soratra masina ity ny tenin'ny kristy izay mampahafantatra fa tsy ny fahalalana ny zay voarakitra na ny fahavitana tsy enjery ny ao anatin'ny soratra masina no tena zava-dehibe fa ny mahafantatra izay hitariany soratra masina anay dia ny mitarika anay ho eo aminao izany manambaranao ko ampio izay hanapa-kevitra ny ho eo aminao mandrakariva anakina ny fiainanay ny mombanay rehetra ary andraisanay toky eo aminao indrindra manoloana zao fotoatsarotra izao andriamanitro aoka ny fandiniany ten'andriamanitra mba afantaranay izay hitodian'ny dianay tsirairay avy dia ho amin'ilay fiainana mandrakizay izany ampio izay andika ny soratra masina satria ireny ny manambaranao ary rehefa mahafantatra anao izay dia hanapa-kevitra ny anatona anao dia misaotra tompo ao satria enemana vaovao indray no tianao atolotra ho anay tsirairay avy dia aoka nao fanandramanany amin'izany izahay ary aoka ho fiain'ny fahasoavanao sy ny fiadana avy aminao ny fiainany tsirairay avy izay miankina aminao amakivaky izany enemana izany amin'ny anaran'i jesosy no hanonana izany vavaka izany sotra raha eo amen
ny tompo miandrana kumana tu na teni zao